asa fanaovan-gazety voatohitoina tanteraka. CSS randrana syndikaly manohana ny tolona tsy afaka ifampiresaka amin'ny mpamono'olona. Fanendrena Prime Ministre vaovao, fanalana fanaintainana manoloana ny omamiadana mahazo ny malagasy hoy ny solombavambahoaka fetra Rahalambozavimbololona. Falabanatra ny fiarabana tompo klasy sy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS. Asaina ampanajany ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Anambahiny ny sampana fampalalam-baovaotsika ny amin'ny farany amaranantsika ity fampalalam-baovao ity. Fa mialohan'izay dia asaina tanteraka ianao anaraka izao vaovao izao hatramin'ny farany. Fanaovana tsinontsina ny tolom-bahoaka ankehitriny ny fanendrena Prime Ministre nataony Andry Rajoelina omaly hoy ny fanambarana nataony firaisan-kina tamin'ity androany ity. Manaporofo indray ny tsy fisian'ny fahavononany sy ny finiavany ao aminy hitady vahaolana sy amaly ny etaetan'ny vahoaka malagasy ny fanaovana amboletra nataony mpitondra fanjakana ankehitriny io hoy hatrany izy ireo nandritra izay fanambarana izay. Meloina ary everina ho toy ny tsy misy ny fanendrena Prime Ministre hoy izy ireo. Manamafy hatrany ny fanohanana sy ny fandraisana anjara amin'ny tolom-bahoaka ny teo anivony firaisan-kina nandritra ity fanambarana ity. Tato baovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sy ny ratsariny Mathieu Princy. Manaporofo ny tsy fisian'ny fahavononana sy finiavana eo amin'ny Andry Rajoelina hitady vahaolana sy amaly ny etaetan'ny vahoaka malagasy ny amboletra sy ny fizirizirina ataony. Fanaovana tsinontsina ny tolona nataony malagasy ankehitriny ny fanendrena Prime Ministre raha ny fanambarana nataony firaisan-kina androany. Ary fiatsinan'ny malagasy mihitsy ny fanendrena olona izay tompona andraikitra sy efa tomponantoka tao anatin'izao rafitra sy fitondrana izao. Melohan'izy ireo ary everina ho tody tsy misy araka izany fanendrena Prime Ministre izay nataony Andry Rajoelina omaly. Ny vondrona tompo politika firaisan-kina dia manambara fa fanaovana tsinotsinona ny tolona ataony vahoaka malagasy ankehitriny. Ny fanendrena ny Prime Ministre lehibe ny gouvernemanta nataony Andriamatoa Andry Rajoelina omaly. Izao amboletra sy fizirizirina ataony Andriamatoa Andry Rajoelina izao dia manaporofo ny tsy fananany fahavononana sy finiavana hitady vahaolana amaha ireo etaetan'ny vahoaka malagasy. Fanovana tanteraka ny rafitra sy ny fomba fitondrana tsy mahomby misy ankehitriny no takin'ny vahoaka malagasy. Noho izany dia raisinay ho fiantsina ny vahoaka malagasy ny fanendrena olona izay tompona andraikitra efa teo no verina indray. Tsy misy fanantenana azo apetraka amin'ny olona efa tompona andraikitra tao amin'izao fitondrana izao izay tomponantoka tamin'ny fampahantrana vahoaka malagasy sy ny fanapitehana ny firenena iray manontolo. Noho izany ny vondrona tompo politika firaisan-kina dia manameloka ary mihevitra ho toy ny tsy misy ny fanendrena Prime Ministre izay nataony Andriamatoa Andry Rajoelina ny alatsinainy 9 Oktobra 2024 lasa teo omaly izany. Tsy tondra fitoniana eto amin'ny firenena ny fepetra sy ny fanapaha-kevitra raisina ao anatin'ny famoretana sy fampiasan-kevitra ataon'ny fitondrana Rajoelina hoy ny fanamafisana izy ireo. Takin'izy ireo manoloana izany fampitsarana ny herisetra sy ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana ka nomezana azy ireo ny fahalalana ivory sy aneho hevitra. Tsy ahomby ny fifampiresahana sy fikaonan-doha atao anatin'ny fanohizana herisetra sy famoretana ary tsy fanajana ny zo fototry ny malagasy ka tsy handray anjara amin'izany vovonana firaisan-kina raha ny fanamafisana izy ireo. Ny vondrona tompo politika firaisan-kina dia manamafy fa ny fepetra sy ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina ao anatin'izao savorovorona ny fanohizana ny famoretana sy ny fampiasan-kely ataon'ny fitondrana Rajoelina izao dia tsy vahaolana satria tsy hitondra fitoniana ary tsy ahazo ny fankatoavan'ny vahoaka malagasy mihitsy akory. Takiana hatrany ny fampiarana, ny fampitsarana, ny herisetra sy ny fisamborana ireo mpanao fihetsiketsehana
sy ny anomezana azy ireo a fahalalana ivory sy aneo hevitra izay zo fototra iantohan'ny lalam-panorenana malagasy ny vondrona antoko politika firaisan-kina dia manambara fa ny fampiresana sy fikonan-doha izay atao ao anatin'izao fanohizana ny herisetra sy famorenana ary ny tsy fanajana zo fototra malagasy izao dia famitahana ny voaka malagasy ka tsy handray anjara amin'izany izahay na iza hikarakara sy hitarika izany. Sinema ary famitahana ny vahoaka malagasy no ataon'ny Andry Rajoelina manoloana ny toe-dram-pirenena ankehitriny hoy ny fanamafisana. Tsisy miova le système atao ary zany dirikabo zany a dia olona zatra mandray baiko avy amin'ny prime ministre zany dirikabo zany a olona zatra mandray baiko avy any amin'ny filoham-pirenena dikan'izay zany a sineman'ny Rajoelina io a tsisy fiovana zany izy a fa manipulera ny vahoaka malagasy amin'ny fomba fiteniny hoe tsapaky ny fahorianareo misy ny fahadisoko mifona aminareo aho nefa ny ataony toizany ihany aminay zany a famitahana ny vahoaka malagasy izany zavatra zany. Manamafy ny fanohanany sy ny fandraisany anjara amin'ny tolona ara-drariny izay tarian'ny tanora malagasy ankehitriny ho fanavotana ny vahoaka sy ho fanarenam-pirenena ny vovonana firaisan-kina. Fa ady politika vaovao eo amin'ny mpitondra fanjakana sy ny vahoaka malagasy ny firoson'ny Andry Rajoelina tamin'ny fanendrenana Prime Ministre Omaliny hoy ireo mpanao politika isan'izany Alain André Amseza no mariny ihany koa fa manao be marena ny fitondra fanjakana ary nasehon'ny Rajoelina izany tamin'ny fisisiana amin'ny fametrahana ity Prime Ministre vaovao ity fa tsy niaino ny feom-bahoaka sy ny fitakiana eny Ankianja. Miantso ny malagasy rehetra arak'izany ity mpanao politika ity mba hijoro sy hiaro ny fanjakana anjaka ny hevi-bahoaka fa tsy ny hevitr'olombitsy tahaka izao mitranga eto amin'ny firenetsika izao. Ny Antsipriana izay. Ny fialan'ny filoham-pirenena no fitakiana lehibe amin'izao fotoana izao fa tsy ny fanendrena Prime Ministre na fananganana gouvernemanta vaovao. Betsaka ireo mitaky ny ampitsarana ny fiantsona ho amin'ny fampidiniana manoloana ny toe-draharaha raha tsy misy aloha ny fianonany etaetam-bahoaka. Raisindrehetra ho tsy famalina ny tena fitakiana eny Ankianja arak'izany ny fanendrena Prime Ministre vaovao ary mahatsapa ny mpanao fitakiana fa fikasana anamafisana ny fiarovantseza sy ny rafitra efa misy ny fanendrena natao. Ho an'ireo mpisehatra ara-politika ny fanendrena olona avy amin'ny tafika ho Prime Ministre dia manambara mazava ny fifehezan'ny mpitondra anamafy ny fahefany amin'ny alalan'ny hery sy ny fiarovana fa tsy amin'ny fampiresahana amin'ny vahoaka sy ny etaetam-bahoaka. Fihavanana no nindraindrain'ny malagasy, fifankatiavana no tediavin'ny malagasy kanefa dia ohatran'ny fiatsiana ady no nataony fanjakana mitondra amin'izao fotoana izao. Ny antony dia izao mazava ho azy. Voalohany, ny Prime Ministre voatondro dia miaramila. Izay dia fa milaza fa anenjana amin'ireo olona izay mitaky soa fototra ny fitondram-panjakana misy amin'izao fotoana izao. Izany dia milaza fa herim-pamoretana no manjaka tanteraka eto amin'ny firenena satria any amin'ny sénateur efa misy généraly, aty amin'ny Prime Ministre misy généraly, akoatran'ireo marobe izay ao anatin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao. Manarak'izay, ny Prime Ministre izay voatondra amin'izao fotoana izao dia tsy iza koa fa ny directeur de cabinet militaire ny Prime Ministre teo aloha ihany. Izany hoe miala ny toto-zavitsika dia Alexis. Ny fametrahan'ny Rajoelina fanontaniana ny amin'ny ratsy nataony teto amin'ny firenena dia midika koa fa tsy eny na fanahininy tsy enony ny olom-bahoaka takiana eny Ankianja ankehitriny. Finiavana tsy ovy izany ho hiatrany ity mpanao politika ity. Ola zaiko anao ny ratsy atao amin'ny firenena teny voalohany tsy fananana ijiro sy rano, tsy fananana fampianarana amin'ny tokony ho izy, mandombo voly zay mankany amin'ny hôpitaly rehefa marary, ny lalana kizarizary tsisy route nationale vitana ray ary, nampanantenanao entina makany tomaty na 20 kilometatra ny vitanao. Manao antsoava amin'ny malagasy rehetra izahay, mitsangana ianareo fa aza mety ampitahorina, aza miasa ho an'olombitsy izay nitseditra ho anareo fa tony ny andevo sika menakavy amin'izao fotoana izao ampatahorin'ny olona velesin'ny karavasy tsy omeny karama
ka vo mitabataba mitsangana arovony zanakareo arovony firenena fa masina ny tanjasina tsy maintsy mandesitsika maneo fa mbola lalina ny elanelana misy eo amin'ny fitondrana sy ny vahoaka raha ny fanendrena prime ministra no dinihiny tsy voavaly ny antso sy ny fitakiana eny an-dalambe na dia efa ho ray volana latsaka kely aza no nanaovan'ny vahoaka izany antso izany ho iatrany Alaindria Mseza izy izay nanamafy fa hiaraka amin'ny vahoaka ary nanamafy ny tolona sy ny fitakiam-bahoaka izay mandeha amin'izao fotoana izao. Fa tsy hanovana na inona ny fanendrena prime ministra vaovao satria efa tsy mety intsony ny fitondrana Rajoelina hoy nisy olombavambahoaka Fetra Ralambozafimbelolona tompona andraikitra amin'ny tsy fahombiazana ho avy io prime ministra vaovao io hoy ihany ny nambarany. Maneo ihany koa ity olombofidy ity amin'ny manamboninahitra ny tafika ny prime ministra vao notendrena sao anampitrotraka ny fanaparam-pahefana sy ny herisetra ataon'ny zandary amin'izao fotoana ny atolona izao ho iatrany ny fanazavana ny antsipriany izay hoentiny Narcisse Karazafy sy Tahiriny Aina. Sy tompona andraikitra amin'ny fanolorana prime ministra vaovao ireo solombavambahoaka avy amin'ny fanoerana tsy hamaolana ny fanendrena prime ministra ary io prime ministra vaovao io indray no lazain'ny filoha tompona andraikitra amin'ny tsy fahombiazana izay ho avy eo. Ny fitondrana Rajoelina no efa tsy mety intsony hoy ny solombavambahoaka Fetra Ralambozafimbelolona tsy misy na inona antenaina taorian'ny fanendrena omaly raha ny faneho-kevitra. Mazava ny zavatra takin'ny vahoaka maro anisa ankehitriny ary alohan'ny tenenako an'izay vahoaka maro anisa dia misy ny zavatra hita tsy misy mpiarotsony zany a fitondram-panjakana tarian'Andriamatoandro Rajoelina afa-tsy ireo vitsivitsy isaina amin'ny rasan-tanana izay nahita tombotsoa manokana ary ny anana-karena tananomboka tamin'ny 2024 zay sisa miaro anao Andriamatoa filoha tsy misy ny ankoatr'izay zany a dia ny zandary ihany koa satria raha tsika mahita fa ny ao mitafika sy nanivon'ny polisy pirenena dia atao hoe mifetena amin'izany hoe fifehezana ny filaminana zany a tsy de tsapanao hoe manao herim-pamoretana amin'ny vahoaka dia eo ianao dia nanendry an'io indray a zay aloha tsy tompona andraikitra amin'ny solombavambahoaka fa tia amin'ny fanoerana na kely varavety ara fa efa miteny ihany izy fa maro anisa nanolotra an'io rarahanao zany isy ny vahoaka rarahanao sy ny vahoaka io a zay niteniko teo mafisy koa tsy misy na ololizana ozy anao mazia ka vita anarina amaly ny etaetan'ny vahoaka malagasy izay natomboky ny ireo le mpanolotsaina ny tanàna toizan'ireo tanora atao hoe en génération Z misy mpianatra misy mpianatra manjery manontolo ary tao anatiny ihany koa mpanao politika sy lombofidy a avy aty amin'ny fanoerana ary misy vahoaka tsotra zay tsy ao anatina toko politika velively fa mahatsiaro tena fotsiny sahirana mandrona zao zava-misy zao tsisy neninona fa fanafody pomady hosotsorana nefa ny aretina dia tena efa gravy. Akoatra ny toerana maha prime ministra azy dia fantatra ihany koa fa manamboninahitra ambony jeneraly ity prime ministra vaovao ity mipetraka araka izany aya hoy Fetra Ralambozafimbelolona raha toa ka hanampitrotraka ny fanapara-pahefana ataon'ny zandary ao anatin'izao tolona ataon'ny tanora sy ny olom-pirenena izao ity prime ministra ity. Dia ianao zany a tena gaga izahay fa dia manateny izahay koa fa tsy ataonao ampiasainao tany filaminana anao amanivoaka vao anivon'ny tafy vahoaka anao a tsy ampahory vahoaka ianao satria raha sy ny taranaka sy ny firenena ho tompona andraikitra ianao a raha mbola manampitrotraka zao ataony zandary fiarovana fitondrana efa mialaina izao tena fa zay ny zava-misy fitondrana mialaina ny misy eto a ary tompona andraikitra ny filoham-pirenena sy ny mpiara-miasa aminy amin'izay anjony toe-karena malagasy ny firenena malagasy a amin'izay zavatra rehetra mety hitranga eto satria efa tsy tian'ny olona eny manerany zao tontolo zao mihitsy nefa maneho ny heviny malagasy manera-tany efa mitoka-moniny ianareo dia nefa mifikitra noho ninona noho ny fitiavatena noho ny fahatapana fa tsy vita le izy a tokony avelao ny familiana fa efa tsy vitanareo itsony tsy vitanao Andriamatoa filoha zay nge takin'ny vahoaka eo amin'izao fotoan'izao hoe tsy vitanao itsony ny mitondra ilay firenena. Mahavariana ho iatran'ny faneho-kevitra famora manadino ny zavatra nataony tamin'ny taona 2024 ireo mpanohana ny fitondrana. Orinasa tsy miodina ary le izy ny zavatra tena anisany anankiray mahavariana ihany koa dia ireo le mpanonga-panjakana tamin'ny 2024 ny mirahira ohatrany hoe mora manadino ny zavatra nataony zao tsy fanongana-panjakana fa misy tanora
misy atoko politika misy firaisamonim-pirenena vahoaka tena hoe tsy mpanao politika mitaky an'le hoe miala ianao Andriamatoa Andry Rajoelina telazaina fa satria raha miala amin'ireo tsika dia ho tapaka amin'ny famatsim-bola fa koga mila famatsim-bola indray moa raha miaraka amin'ireo tsika amin'ny telopolo sy roa arivo na 5 sy roa arivo tsy androso eto mihitsy fa nga mila indray e Andriamatoa Rajoelina mila indray ve tsika fa toatrany tsy fantatra ao zany tamin'ny 5 sy roa arivo ianao ngeny teo e io kianjany demokrasia io nge le angatahana hoe itenenanay fa sokafy dy hodidiny miaramila de anao zay hiditra de hiteny e de tonga avany isaky mifanena amin'ny gendarme de manana autorisation anareo nanana anareo tamin'ny 5 sy roa arivo nane hevitra anareo tsy mandahy zay fa nisy vahoaka nanaraka anareo maro taoriana fa voafitaka reny vahoaka reny ankehitriny ambon'ireo rehetra ireo no amafisiny ity solombavambahoaka ity fa misy hatrany ny pitsikilo sy ny mpivarotra fanahy mivadika amin'ny tolona ka mitaky fahamailony zany hitantaratra nefa famirahina ny vahoaka ny tanora ny mpanao politika ireo mpanolosaina ny tanàna miara misalahy ampahomby ny tolona dia mitandry ny sika rehetra tena milaza aminareo fa tsy loazany mpamadika toy tamin'ireny ady tamin'ny mpanjanatany ireny reny ady tamin'ny nazisma ireny tamin'ireny Hitlera ireny dia misy ihany foana ny olona matika amin'ny kely iza izy na iza ireny olona ireny tokony jerentsika akaiky satria mamono atsika ireny olona ireny mamadika atsika ireny olona ireny no ny tombontsoany manokana ka jereo tsara mandeha fa isika rehetra amin'izao fotoana izao fa hitako efa mirahina le vahoaka tany saiko teo izy ao ny génération Z ao ny olom-boafidy ao ny vahoaka tsotra ao ny firaisamonim-pirenena ao ny olo tsotra tsy anatiny ao ny olony mpiangonana ao ny rehetrarehetra ao nareo mpanao gazety ao ny syndicat isatsokajiny ao ny mpiasa tsotra na miasa tena na mpiasa mpanjakana tena efa mirahina le vahoaka fa zao fotsiny mitandre misika rehetra fa ao anatiny hoe misy mpamosavy malemy ao anatintsika ka ireny de voavidy matika ny kely ho teo reny ny tena tandrematsika fa manimba ny tolo reny mamono atsika ireny olona reny miantso hatrany ny firaisan-kina ao anatin'izao tolona izao ifetra lamozafimbololona mba tsy mora andairana tsao sy ny zarazara ho atsakana ireo mpitolona no mafisiny fa tsy ampiovana inona na inona ny fanendrena praiminisitra omaly mbola manodidina hatrany izay vaovao izay dia tsy vahaolana velively sy manoloana ny toedra raha misy ankehitriny ny fandehanan'ny filoha ankehitriny sy ny pombazy mitady vahaolana samirery toy ny fanendrena praiminisitra vaovao sy ny fikasana anangana gouvernemanta vaovao hoy ny fanazavany nataony mpitandrina manodidina ny 90 eo anivony fiangonana FJKM androany takin'izy ireo ny anokafana ny fanadiadiana maleo tena sy tsy mitanila ara-pitsarana ho an'ireo mpanome baiko sy mpanao iraka tamin'ny fandratrana sy fandatsahanaina nandritra ny etsy-bahoaka izy ireo izay miompo amin'ny tanora ny syndicat ny fiarahamonim-pirenena ny tantsaha ny vondrona politika amin'ny etaetam-bahoaka sy ny zofototra tokony hositrahany malagasy andomiaratina sy ny arotanjona no mitatitra ny antsipiriam-baovao manameloka ny herisetra sy fampiasa-kely nataon'ny mpitandro ny filaminana mitranga amin'izao fotoana ireo mpitandro ny FJKM manodidina ny 90 raha nanao fanambarana manoloana ny raharam-pirenena ankehitriny sarobidy sy mananjina ny rahalatsaka ka tsy ho afabela amin'izany ny iraka sy ny mpaniraka hoy ny fanamafisana izy ireo mitaky ny anokafana ny fanadiadiana amin'ny malo tena sy tsy mitanila raha-pitsarana raka izany izy ireo ho an'ireo mpalome baiko sy mpanefa iraka ka mitarika ho amin'ny fandratrana sy fandatsanaina tiondalana izay hanoritra sy hamaritra ny tantaran'ny Madagasikara sy ny hoaviny no lalovantsika ankehitriny manana didiny mpitandrina amin'ny mahampaminany azy araka ny voasoratra hoe aza matahotra fa mitenena ihany ka aza mangina asan'ny apôstôly 7:7 andininy fahasivy ary na iaina izy na tsy iainy fa taranaka maditra izy dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy Ezekela 2:2 andininy 5 amin'ny mahampaminany sy mpitily eto amin'ny firenenanay dia raisinay mpitandrina tafavoretona ho adidiny miteny fa iraka solon'ny Kristy zahay miompy eo amin'ny FFKM sy ny foibe FJKM zay ary manao zao antso avy zao voalohany miompo amin'ireo fianakaviana manana ny maty na lehibe na zatovo na zazakely no ny herisetra zahay ka mampahery azy ireo ny tompony ampionina ny fonony manamanjoa ny rary fahasitranana ho an'ireo nahazo ratra no ny tifitra sy ny fampiasan-kery niatra tamin'izy ireo manameloka ny fanomezana baiko avy amin'ny mpitandro filaminana ampiasa hery andratrana sy
andatsahana ny ranompiray-tanindrazana izahay tsy ny hamono na andratra ny vahoaka maneho hevitra no amponasan'ny mpitandro filaminana fa ny hitandro izany araky ny voalazan'ny lalàna. Raha misy zany ny savorovoro sy ny korotana mba amin'ny fifanjevona dia nivona ao amin'ny andraikitra hafa noho ny fitandrona ny filaminana ny asa tanterahan'izy ireo sy ny zavatra ampiasain'izy ireo ary ny hery sy ny fitaovana eo ampelantanana. Sarobidy sy mananjina ny raha latsaka ka tsy ho afabela sy tsy ho afamaina amin'izany ny iraka sy ny mpaniraka. Takinay ny anokafana ny fanadiadiana mahaleo tena sy tsy mitanila ara-pitsarana faran'izay aingana ho an'ireo zay mpanome baiko sy ny manam-pahefana iraka tamin'ny fandratrana sy ny fandatsahanaina teto amin'ny firenena nandritra izao etsim-bahoaka izao. Tsy vahaolana ny fanendrena praiminisitra sy ny fananganana gouvernemanta vaovao izy ireo izay fitetiavam-baolana nataon'ny filoha sy ny pomba azy samirery. Mila petraka ho ray aman-dreny mpamaolana ny FFKM raha ny fanambarana ary takina ny amohan'ireo tanora voasambotra noho ny fanehoan-kevitra. Tsy vahaolana velively mbola fandehanana filoha ankehitriny sy ny pomba azy mitady vahaolana samirery toy izao fanendrena praiminisitra sy fikasana hanangana gouvernemanta vaovao zao. Antso amin'izay ezaka manokana salovan'izy na izy dia apetrao amin'ny toerana maharay aman-dreny azy ny FFKM ankehitriny ho fienona ny etaetam-bahoaka sy ny akolafi-kery samihafa eto amin'ny firenena. Atsaharo ny herisetra sy ny fifamonoana fandatsahan-dra eo amin'ny samy malagasy. Avoay ireo tanora rehetra mitaky ny zony aradrariny voasambotra nandritra izao etsim-bahoaka izao. Miompo-po amin'ireo fianakaviana manana ny maty sy ny maratra amin'ny tanora, sandika, fiarahamonim-pirenena, tantsaha, vondrona politika amin'ny etaetam-bahoaka sy ny sovo fototra tokony hositrahany ireo ray aman-dreny ara-panahy. Ny famarinana no manandratra ny firenena. Miantso ny kristianina rehetra, indrindra ireo izay manana andraikitra eto amin'ny firenena izy ireo, hiala amin'ny kolikoly, lainga, endrikendrika ka hitodika amin'Andriamanitra mba ho firenena milamina sy mandroso ary feno fahamatorana sy fahendrena. Fa tsy vany olam-bahoaka ary tsy tsahatra ny fitakinana ratsy miala amin'ny mampitantana any Madagasikara sy ny fiainam-bahoaka azy i Rajoelina. Hoy ny teo anivo ny komity mpandrindra ny hetsika tsy manaiky lembenana tamin'ity androany ity. Manamafy izy ireo fa ametraka fitoriana eny amin'ny fitsarana eto Madagasikara sy ny fitsarana any ivelany. Manoloana ny fandatsahan-dra atao amin'ny piray-tanindrazana mitaky ny zony. Hoy ny fanazavany ny Antsipriam-baovao. Tsy hisy fifampiresahana azo atao raha tsy miala amin'ny toerany Andry Rajoelina efa tapitra ny fotoam-pitokisana amin'ny fitondrana ankehitriny ary tsy maintsy tanteraina ny fitakiana apetraky ny vahoaka eny an-kianja. Hoy ireo mpanolontsaina ny tanàna telo mianadahy mpitarika ny hetsika tsy manaiky lembenana. Raisina ho fahavalim-bahoaka sy mpambadika tanindrazana izay miroso ao anatin'ny gouvernemanta tsy ny fanarahana tamin'ny fitakiam-bahoaka io. Hoy hatrany ny fanazavana. Isika dia tsy manaiky fanendrena praiminisitra ary tsy hiditra ao anaty gouvernemanta. Izay miditra ao anatin'izany dia sokajitsika ho mpamadika tanindrazana avy hatrany. Misaotra ireo député sahin-joro sy tsy niray petsapetsa tamin'izany. Mankasitraka azy ireo ihany koa nanentana sy nanao fandaminana anamafisana ny tolona iraisana miasa mafy mba ampizarazaratsika toy izay efa nahazatra azy hatramin'izay ireo mpanelitsao sy mpilaza vaovao diso ny fitondrana. Okisika tsy ho voaribireby sy mora andairan'izany fa izay be no basy. Hita sy voavaky ny fanambarany vondrona iraisam-pirenena momba ny tokony hisian'ny fifanantonana. Tsotra sy mazava ny valiteninay. Tsy misy fifampiresahana azo atao raha tsy miala amin'ny toerany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo mpambotry firenena ny tsikombakomba taminy izay fototry ny olana rehetra. Noho izany, ametraka fitoriana
amin'ireo ambaratonga mpitsarana eto an-toerana izahay fa indrindra any amin'ny fitsarana dieloka bevava iraisam-pirenena na ny cour pénal international no ny crime contre l'humanité mankany amin'ny génocide na famonona olona faobe natao ngara-joelona sy ireo olona ny rainy rariny sitsiny no hijoroana ary fahamarinana no afatya dia aleonay maty fa nijoro toy izay velona fa mitsipozipozy raha Andriamanitra no momba antsika iza no atohitra antsika koa saia mijoro. Ankoatra izany dia nambarany KMT fa anatitra fitoriana amin'ireo ambaratonga mpitsarana eto an-toerana sy any amin'ny sehatra iraisam-pirenena izy ireo no ny famonona olona faobe sy ny fampiasa-kery nataony hery fiarovana tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana ampilaminana. Ampy izay ny fandoalehana da ho hitsangana ho an'ny tanindrazana hoy ny fanamafisana. Hita sy voavaky ny fanambarany vondrona iraisam-pirenena momba ny tokony hisy ny fifanantonana tsotra sy mazava ny valiteninay. Tsy misy fifampiresahana azo atao raha tsy miala amin'ny toerany Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo mpambotry firenena ny tsikombakomba taminy izay fototry ny olana rehetra. Noho izany ametraka fitoriana amin'ireo ambaratonga mpitsarana eto an-toerana izahay fa indrindra any amin'ny fitsarana dieloka bevava iraisam-pirenena na ny cour pénal international no ny crime contre l'humanité mankany amin'ny génocide na famonona olona faobe natao ngara-joelona sy ireo olona ny rainy rariny sitsiny no hijoroana ary fahamarinana no afatya dia aleonay maty fa nijoro toy izay velona fa mitsipozipozy raha Andriamanitra no momba antsika iza no atohitra antsika koa saia mijoro. Tsy nampitsahatra ny hetsika fitakina ny fanendrena praiminisitra omaly nitoy hatrany ny hetsy-bahoaka izay samy mitaky amin'ny feo iray ny fialan'ny filoham-pirenena. Raha ny fanambarana navoaka ny komity dia tsy hitsahatra raha teo ny tolona raha tsy tanteraka ny fitakin'ny vahoaka any malagasy Madagasikara fa tsy an'olombitsy ka tenim-bahoaka no tokony anjaka eto hoy ny fanamafisana. Namoaka mahakasika ny fomba nisamborana azy ny 7 septambra lasa teo i Rakotoary Sous Alban izay mpanolontsaina ny tanàna Antananarivo tsy nanara-dalàna ary manitsakitsaka tanteraka ny zon'olombelona ny fihetsika natao tamin'ny rany fanazavana. Miverimberina matetika tao anatin'izany fa baiko avy amin'ny masoandro izay tsy fantatra mazava no nisamborana sy nanaovana fampijaliana azy. Nanamarika ny tenany fa ny fitondrana marary ny vahoaka amin'ny olan'ny jiro sy ny rano no nataon'izy ireo ny daty ny 5 septambra lasa teo ny Antsipria Ambovao. Erisetra fampiasa-kery opa fanambanina no niatra tamin'ny mpanolontsaina tanàna Rakotoary Sous Baba ny androtry ny samborana azy teny Analakely tsy niala lavitra ny lapan'ny tanàna ny 7 septambra lasa teo. Groby ratsilatsaky ny enina no nitondra azy ka nanao fihetsika mamoetra tao anaty fiara nanomboka teny Analakely hatreny Anosy. Niverimberina matetika tao anatin'ny resaka sy ny teny mandeha tao anaty fiara fa baiko avy any amin'ny lehibe avy any amin'ny masoandro no tanterahany ireo nanao erisetra taminy. Dia tena hoe groby farafakeliny anakenina no tazako akoatra n'ilay mpamily n'ilay fiara zany fa tena hoe tsy sindra fo tsy maha-olombelona fa tonga dia hoe fisamborana rehefa tafitra tao anatin'ilay fiara dia mbola misy ny fanakendana terena anao selfie ary eo ny hoe dia alefany tsy fantatro WhatsApp sa mail any amin'ny lehibeany ary ty dia tsy maintsy ho teneniko ty opa variraraka ary tena hoe fanambanina fa izy ela zany miseho mafy be eto amin'ny tanàna tratranay ela mila mandoalika ela mila mifona tadidiny zany ny teneny zareo atao anaty fiara zany hoe nomboka teo Analakely hatrany a brigade criminelle teny Anosy tsy maintsy ho teneniko ty inona ho atompoko ny azo atao sao dia misy fifandaminana azosika hifandaminana tsisy fifandaminana zany teny ratsy sady mandeha any opa variraraka tsisy fifandaminana zany mila mifona ela miseho azo mafy be mifona ela any amin'iza ho atopoko mifona any amin'ny lehibe ela no mifona iza ho ale lehibe ny faratapony ka iza atopoko le faratapony masoandro
zay zany tena tiako tenena tsy fantatra izy zany masoandro zany napetraka anatin'ny fitoriana fa oka marina ho fantatry ny besiny maro faharoa rehefa tonga teo amin'ny brigade criminel tare le vavady le mihidy misy mpiambana moa zany eo polisy vavy tadidiny zao resaky zao polisy vavy niasa tamin'io zoma fa 7 volana septembre io tsy misokatra io vavady io satria lehibe ihany mahazo miditra eo fa tonga de tsindry sy baiko ny tonga avy any misokatra le varavarana ampidiro zay fa baiko avy any ambony tsy afaka mipitra ho le polisy vavy baiko avy any ambony izy tompo avy any amin'ny lehibe de nitondrona taorina de hita n'le tarehako zany de niteny le taorina baiko avy any amin'ny masoandro mbola verina fandroany zany le masoandro amin'ny anaran'ny mangarara sy ny fahamarinana teneniko eto zany tompo anjaranareo mahafantatra hoe iza baiko avy aiza na tonga an'izany fitarenana avy amin'ny vahoaka malagasy ka ny fitondrana ny marary azy ireo no nataony mpanolotsainy tanàna telo mianada ka nanomezan'izy ireo fotoana ny rehetra leo de lestage ny daty ny 12 septambra 20 lasa teo tetsy Ambohijatovo raika ambiny 10 andro na ray maso ara-pitsarana nefa ny tenany ka tsy nahazo ny resaka sy ny teny tsy tomponantoka tamin'ny zavaniseho araka izany izy ireo ny daty ny 12 septambra fa ny vahoaka malagasy mihitsy no njoro ny tondra ny heviny ka nitarika tamin'ny fitakina ny fialan'ny filoham-pirenena fitakina izay heverina ho mitombona ho ny fanamafisana manoloana ny zavamisy ka nanamafisana izy ireo ny fanohanana ny tanora sy ny malagasy amin'ny hetsika izay atao raha ohatra izay ka tsy afaka ny teny raha ohatra izay ka nitazomina tao heverinay fa tsy tompona ndraikitra ary tsy tomponantoka izahay tamin'iny greve fa 20 volana septambra iny fa ny vahoaka malagasy tsy atanina ry fotsiny fa Madagasikara ray manontolo no efa leo efa tofoka tamin'ny zavamisy ny rahantsika nahita le izy raha jiro sy rano ho anatanina rivo renivohitra nanao ny asanay zahay mpanolotsaina ny tanàna telo mianada ary iny efa tafiditra ao anatin'ny programme d'activité anay iny animation de la vie politique iny izaranay fampizaranay am'ireo mpanolotsainy tanàna namanay aty amin'ny fanoherana de natombokay moa le izy de saika irahanay manohy kanefa de reny ny vokany faranako le izy zany hoe raha jiro sy rano ny etomboan'ny fitakinay tsy avy aty aminay mihitsy tompokoa ilay feony ny ainga fa aika ny vahoaka malagasy raha ny fahitanay azy manerana ny nosy no efa leo sy tofoka am'izao fitondrana izao fitaraina ny avy any vahoaka malagasy ny fangatahana ny fametra-pelany Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina tsy mavita itsony mitatana ny firenena ka rehefa zay ny fitaraina vahoaka malagasy ny ainga teto Antananarivo sy ny avy any amin'ny faritra izahay ihany koa de mihevitra hoe inona tokoa moa diso am'izany fa de ikenay koa satria zahay koa mba marary 7 andro lasa izay no nisamborana ny Rakotoarisoa Baba teny Analakely sy Clément Sarary Nirina izay nitondra takaitra ihany koa nandritra ny andro maromaro nivokatry ny fampiasa-kery ny atra taminy nandritra izany hatramin'izao anefa mangina tsy misy na fampahafantarana mbava manameloka na mamerary ny fihetsika natao tamin'ireto olombofidy ireto ny teo anivon'ny filan-kevitry ny tanàna na Antananarivo na de mazava izao azy fa tsy azo atao ny fisamborana mpanolotsaina am-perinasa efa nametraka fitoriana na plainte contre X momba ity tranga ity moa ireto mpanolotsainy tanàna ireto amjena sy ny fitsaboana ireo marary mila azy ireo noho izany ny ONM dia manamafy fa enjehiny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena sy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny fanitsakitsana ny zon'ny mpitsabo izay voalaza mirary ny ahitana vahaolana aingana sy maharitra amin'izao toedra raha misy eto amin'ny firenena izao moa ny eo anivo ny ONM fa manohitra ny fanodinana amin'ny tsirary ny fitandronan'ny filaminam-bahoaka hoentina manakana ny fahafahan'ny vahoaka isitraka ny zony ny vondrony mpitsara mitandro ny demokrasia na ny UMSD izay namoaka fanambarana fanondroany tamin'ity androany ity takio ny UMSD ny famerenana ny asy ny fitsarana eto Madagasikara ka miantso ny ametrahana faingana ireo fepetra mivaingana hoentina manaja ny zo fototra ho an'ny olom-pirenena amban'ny fanaraha-maso ny fitsarana madio marina sy maleo tena izy ireo ny Antsipriam-baovao manohana ireo fianakaviana veriavana ireo niarany erisetra ary ireo orinasa sy mpivarotra tratry ny fandrovana ny vondrony mpitsara mitandro ny demokrasia nanamafy ny vondrony fa manohitra ny fampiasana tafahoatra ny ery sy ny fanodikodinana ny filaminam-bahoaka izay mifanohitra amin'ny fitsipiky ny fanjakana demokratika ary miantso ny fametrahana aingana ny fepetra mivaingana iarovana ny zo fototry ny olom-pirenena eo ambany ny fanaraha-maso ny fitsarana madio marina ary maleo tena mampatsiahy ihany koa ny UMSD
fa mitovy zosy andraikitra ny mpikambana rehetra, tsy misy mitarika, tsy misy miandany ara-politika ary mampivondrona ireo mpitsara rehetra manana viana iombonana, iaro ny asin'ny fitsarana sy amerina azy amin'ny tanjona efa napetraka dia anompo ny vahoaka malagasy amin'ny rariny sy ny marina. Tsy fotoana ho an'ny akobakambavy intsony izao hoy ity vondrona mpitsara ity, fa fanatanterahana ny fikaonandohan'ny mpitsara 2024, ny vomera 3 tonta dia ny ministeran'ny fitsarana sy ny SMM ny taona 2024 ary ny symposium mpitsara ny taona 2024, izay manamafy ny filana fitsarana maleo tena, madio ary manao tamberina andraikitra. Ny vondrona dia manamafy ny finiavany ametraka fitsarana maleo tena eto Madagasikara, manameloka ny meloka ho meloka ary manamarina ny marina ho marina, tsy voabaiko ny izaniza intsony. Ankoatra izany, laviny UMSD ireo antso ifampidinika rehetra taoriny ny fanambarana tamin'ny 3 oktobra 2024, raha toka tsy mikatsaka ny ametraka fitsarana madio sy mangarahara ary hoery fialofan'ny vahoaka malagasy izany dinika izany. Lavina koa ny antso rehetra mikasika ny anajanonana ny etsika na ampizarazara ny vondrona satria mitombo hatrany ny mpitsara mandray anjara mavitrika. Ny vondrona dia manameloka marindrano ny fampiasana ny fitsarana ho fitaovana politika, ny fitadiavan'olombitsy tombontsoa manokana tsy aradrarina ary ireo fanehoana raha-matahora sy valifaty atao amin'ny mpitsara mijoro sy mahitsy izay miainga amin'ny tsindry ka hatramin'ny famondrana tsy aradrarina. Farany, manamafy ny finiavany iady tsy ankemotra ho an'ny fitsarana madio sy marina ny UMSD, tsy ho ambany vahon'ny politika, tsy voavidy vola ary tsy miaro tombontsoa manokana olombitsy. Manolo tena anomelanja ny fahaizana sy ny famendrehana eo anivon'ny fitsarana ny UMSD ary ampitsahatra tanteraka ny kihatrano izay manome vana ny fanarahana baiko. Tontolo ny asa fanaovan-gazety mbola tsy tanteraka hatramin'ny androany ny fahalalany asa fanaovan-gazety eto Madagasikara. Tranga maro no nanamarika izany raha ny zava-nisy teny an-kianja androany. Afa nolazaina rehefa miresaka amin'ny mpanao gazety ny mpitondra fanjakana, saingy afa no zavatra iainan'ny mpanao gazety sy atrehana rehefa eny an-kianja. Ny atsipriana izay. Tovolahy iray tetsy Anosibe nandritra ny etsika fitakiana no nataon'ireo mpanao gazety fanadiadinina ambava nandritra ny fandrakofana ny etsika fitakiana nataon'ny vahoaka androany. Nandritra ny fandraisana ny sary sy ny feon'ity tovolahy ity anefa no nanatona tampoka ireo mpitandron'ny filaminana ka nikasa isambotra avy hatrany ity tovolahy ity. Niditra antsehatra no io zava-misy io ka nirahina ireo mpanao gazety nitaky ny fampitsoran'ireo mpitandron'ny filaminana ity tovolahy ity. Ireo tanfilaminareo ezaka mbatsy tsy hoe anakotana ihany koa fa ezaka koa izy ireo mba ilamina dia zao isika loroko apitsory izy izy apitsory izy fa zay manao interview izy apitsory izy fa manao interview anazy zay fa apitsory izy oay le tsika va ifanaja sa tsy ifanaja tsika va ifanaja afaka ty aminay nareo ty aminay matso tsy mani. Fa tranga afa ihany koa ny tetsy amin'ny lapa ny mahazo arivo. Tsy navela hiditra ny lapa manko ireo mpanao gazety raha nikasa andrakotra ny fanaovana famindram-pahefana eo amin'ny Prime Ministra vaovao sy ny lehibe ny governemanta teo aloha. Mampametra-panontaniana hoe atraiza marina ny tena fahalalana mahazo loharano vaovao sy mitrandraka vaovao an'ny mpanao gazety hoy ireo tonga teny mahazo arivo. Nisy ny source azo antoka hoe androany natao passation dia norodorodina katy ny mpanao gazety maro izay fantatra fa mpitsambana ho GM avokoa satria mitondra ilay brassard. Rehefa tonga tateo mahazo arivo izay dia voasakan'ireo mpitandro filaminana teo amin'ny fidirana hoe ny primature irery ihany no mahazo mamboaka sy mamboaka ilay passation, izany hoe baiko azy teo dia tena izay mihitsy hoe ao amin'ny page officielle-ny primature no maka ny vaovao zay dia izao. Tiako marihatra ihany fa zahako nanatrika n'ilay teny amin'ny avilo mihitsy hoe misokatra ny source dia izao nefa amin'izao amoratra tena mitsatona reo zany ny source dia eo hoe ahoana ihany aiza ihany tsika ty misokatra mitsatona re izy ty sa ahoana fa rehefa inona no sokafana ny source dia rehefa inona no dina ny source nefa niady mafy mihitsy ny anokafana ny source la hitantsika feona mpanao gazety feona ny solotena mpanao gazety solotena mpanao gazety ireo mpitarika fikambana mpanao gazety teny avilo hoe nisokatra zany ny source. Tonga izay aka vaovao mahakasika aindehibe ny firenena zany mahafantatra hoe iza ny Prime Ministre dia inona ny teniny voalohany
fa mikiatona zany de ao ampaziny officielny primature no maka ny source araka ny tenin'ireo mpitandro filaminana miambina ny vavahady. voatsela nefa no nampiantso ireo mpanao gazety ny fiadidinan'ny repoblika ary nampanantena ijery manokana ny asa fanaovan-gazety eto amintsika manoloana ireo fitarainana voarainy. Vao androany koa dia nandefa antso amin'ny mpanao gazety isina fampidiniana ireo tompa-efana. Mampametra-pantanina ny mpanao gazety ny zavamisy rehefa ina no ilaina ny mpanao gazety. Misy sokajany ve mpanao gazety ka afa ireo afaka mandrakotra vaovao avy amin'ny fanjakana, afa koa ireo tsy afaka isitraka izany. Zony mpanao gazety nefa ny mahazo vaovao azahoany malagasy tsirairay misitraka fa azahoam-baovao arak'izay voafatry ny zo fototra mahaolona. Ankoatr'izay, fototra iray ho an'ny firenena demokratika ny fanajana ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety. Fa mitohy manerana any Madagasikara ny fitokonan'ireo mpiasan'ny fahaditsiranana na dia hita manodidina ny birao rehetra aza ny mpitandro ny filaminana ho an'ny eo anivony Saint-Pidou. Tsy amahandiolana misy amin'izao fotoana izao ny fanendrenina Prime Ministra miaramila ho hiatrany ny faneho-kevitra. Mitohy ny tolona hoy ny Saint-Pidou noho izany mangataka ny ampiakarana karama 300 ny sendika ary miantso fiarahamentana amin'ny alakamisy ho avy izao ho fanohizana ny tolona izay iraisana. Ny antsipriany izay tatery ny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindratsary ny tahiriny aina. Mitohy ary tsy hijanona ny fitokonana ataon'ireo mpiasan'ny fahaditsiranana hoy ny filohan'ny syndicat Saint-Pidou androany nanjara tamin'izany avokoa ireo mpiasan'ny fahaditsiranana manerana ny Madagasikara nahitana mpitandro ny filaminana avokoa anefa hoy ny filohan'ny syndicat ireo biraon'ny fahaditsiranana rehetra teto Antananarivo sy tany Toamasina. Ny tatitra voarainay omaly aloha zany dia nahafapo anay satria ny antony dia ho an'izay olona mipetraka any Toamasina zany dia mahita filaharana camion lavalava be mihitsiny mahita camion vida miditra ao amin'ny poro dia nefa vida koa no mivoaka avao. Midika zany fa mety le fitokonana izay ataonay hatreto aloha na dia eo arany ny fandefasana emo manoloana ny bâtiment rehetrarehetra misy ny douane na Taninarenina, na Kadifotsy, Ivato, Mamory, Tamena izay hitanay teto Antananarivo rehefa nandeha namonjy an'ireny mpiara-miasa aminay ireny zahay mampivory zany. Ny zavatra tianay tenenina dia tsotra ihany misy fitakiana maro izay ataon'ny syndicat Saint-Pidou. Iarahana ihany koa misy an'ny ataon'ny SSM ka hatreto aloha zany dia ary hatramin'izay dia tsy mbola ny raharahany fanjakana. Tsy ho an'ny Saint-Pidou na ny SSM irery ny tolona amin'izao fa eo ihany koa ireo tanora sy ny sehatra maro samihafa izay namoaka ny marary azy ireo dingana lehibe no efa vita ary amin'izao fotoan'izao dia mitodika aty Madagasikara ny mason'izao tontolo izao no ny herisetra ataon'ny zandary amin'ireo mpitolona fa indrindra ireo tanora mitaky ny zony ho hiatran'ny ny fanazavana. Ka tao anatin'izay hetsika nataon'izay izay dia niteraka fanongotana ny ministry ny angovo dia tsy nijanona teo moa zany izay fa nanohy ihany dia niteraka fanesorana an'ireo membre ny gouvernement niaraka tamin'ny prime ministre dia tsy mbola nijanona teo izay fa mbola nitohy ihany dia niandry herinandro ny Andriamato Rajoelina zany dia nametraka an'ilay prime ministre ka movy efa voavaly ve le etaeta voalohany satria ny zavatra fanontaniana napetraka tao anatin'le izy dia noho ny herisetra diso tafahoatra ampiary ny mpitandro ny filaminana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana no nahatonga n'izao tontolo izao nitsangana ary anisan'izany ny eo anivon'ny solidarité syndicale de Madagasikara. Ankoatra izay nambaran'ny Saint-Pidou fa tsy ama ary tsy hampisy fitoniana eto amin'ny firenena ny fanendrena Prime Ministra vaovao indrindra fa mbola miaramila no notendrena. Tsy ama ary tsy hampisy fitoniana ny fanendrena ny Prime Ministra indrindra fa mbola miaramila ihany koa no natao eo. Raha nahavaolana ny gouvernement dia tsy noesorina teo ary indrindra fa hoe omena enim-bolana ity
pray ministre vaovao ity ahafahany mitondra ny traikefany sy hoe anarina firenena dia hoy aho hoe mandatsaka an'ilay pray ministre vaovao anaty menaka mahamay nataon'Andriamato Rajoelina satria ny antony dia ny projet ana loi de finance nefa voavolavola ny gouvernement teo aloha satria azadino fa efa akatoko ny session parlementaire tsika izao amin'ity volanyity zany manomboka dikan'izany mandray ny an'ilay teo aloha fotsiny izy fa tsy mbola manana ny zavatra eritreretiny ao anatin'le izy ka inona moa ny tsarana ao anatin'ny enim-bolana an'izay. Isan'ny fitakiany Saint-Pidon ny fampiakarana ny telopolo isanjato ny karamany mpiasa-panjakana ho firaisan-kina amin'ireo syndika miantso ny fiarahamentana amin'ny alakamisy ho avy izao ihany koa ny Saint-Pidon ao anatin'izao tolona atao izao miantso ny mpitandro ny filaminana ny fahatseranana mba ho tena hiaro ny vahoaka sy ny fananany marina tokoa fa tsy ho mpanao herisetra manitsakitsaka ny zono. Fatsinoeken'ny prefektura n'Antananarivo ny fangatahany sendika anamarika ny andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika androany 7 oktobra. Profo izao fa tsy manoana ny fampiroboroboana ny asa mendrika ny fotoanam-panjakana. Fotoana nefa izao anararotana ny fitakina satria mijaloatra ny mpiasa malagasy no ny tsy fanajana ny zony hoy ny teo anivo ny sendika ny antsipriany izay vaovao izay. Nanao fangatana teo anivon'ny prefektura n'Antananarivo ny syndika ho fanamariana ny andro ny 7 oktobra andro iraisam-pirenena ho an'ny asa mendrika tsineke ny prefektura nefa fangatahana io profo mibaribary izao fa tsy manana finiavana ny ampivelatra ny asa mendrika eto amintsika ny fitondram-panjakana na tsy omena alalana anatanteraka ny etsika nefa ho Barsan Rakotomanga dia fotoana izao anararotana ny fitakiana satria mijaly loatra ny mpiasa malagasy. Efa napetraka ny nanao fangatana teny anivon'ny prefektura n'Antananarivo mihitsiny ny randrana syndikaly nametraka fangatana mikasika ny hoe anaovana carnaval mikasika ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ity indrisy nefa fa dia nilavin'ny prefektura le izy zay zany manaporofo amintsika rehetrarehetra indray hoe tsy mahefa-tsondro zany ny fanjakana satria ny fanjakana ny amintsika Madagasikara manana an'ilay atao hoe programme pays de travail décent PPTD deuxième quatrième année zany zao zany 4x2 zany tsika zao zany tokony miazakazaka misy ara ny fanjakana manetana ny syndicat rehetra mivoy an'io asa mendrika io nefa zao zava-misy sakanana ny syndicat anao an'ilay fanetanana ao anatin'izay zay zany ny porofo anankiray hoe tena efa marefo fa tsy mahaviteninina tsony fanjakana amin'izao fotoana zao satria ny asa tokony andraikitra ho ataony sakana ndray ara izy dia naizany zany manetana ny syndicat rehetrarehetra ny mpiasa rehetra mihitsy ntsika hoe fotoana zao afahatsika manao ny manamafy ny firaisan-kina rehetrarehetra ho an'ny fitakiana eny amin'ny sehatra misy atsika rehetrarehetra avy satria mbola tsy mendrika ny asa misy eto amin'izao fotoana zao zao ara mbola famonoana zava-misy sakanana tsy hanao ny asa mifanaraka amin'izay tsika rehetrarehetra dia mifanentana mila mifanetantsika mianakavy. Raha tsy ahivina ny taona 2024 no napetraka ny confédération na iraisam-pirenena n'ireo syndika na ny CSI ho andro maneran-tany ho an'ny asa mendrika ny 7 oktobra mba hiarovana ny zony mpiasa maneran-tany ary nanoana izany fikambanana iraisam-pirenena misana ny asa na ny OIT firenena mahery ny zato maneran-tany no miara-manamarika izany mikendry ny ampiroborobo ny asa manaja ny mahaolona hiady amin'ny tsy fahamarina toerana sy ny tsy fitoviana ary anentana ny amin'ny fiarovana ara-tsosialy ho an'ny rehetra mbola tsy voahaja moa ireo rehetra ireo ho an'ny eto Madagasikara. Fanosakana ny mpitandro ny filaminana raha nanao diabe hiazo ny ministeran'ny fahasalamana hitondra ny marera ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo vao navita fianarana androany noho ny setrasetra nataony teo anivo ny mpitandro ny filaminana moa dia naratra ny filohany ireto mpianatra ireto ny Antsipri ambovao. Marary ny fahasalamam-bahoaka, marary ny mpiasa ny fahasalamana ho ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo vao navita fianarana. Ampy izay ny karama tsy zarizary
tsy ampy tsy masahana ny asa atao hoy ny fitarainana izy ireo. Be dia be ny fitarainana nahazo ampiasa amin'ny fahasalamana sy ny mpitsabo atao anatin'ny tambazotra sosialy. Ekenay mariny reny misy reny fa ny antony dia noho izay io zavatra takina io matonareo milahatra manao consultation milahatra filaharana lavabe dia tsy fahampiany mpitsabo matoa nareo menimenina fa tonga amin'ny urgence mbola tsy voaray ela be dia noho ny tsy fahampiany mpitsabo matoa nareo menimenina hoe efa nisy fanafody vidina tsisy mandefa le izy dia noho ny tsy fahampiany mpitsabo. Eo koa nefa izay dia mitaraina hoe akoatra ny tsy fahampiany mpitsabo dia tsy ampy koa ny karama mpitsabo ny mpianatra ao mpitsabo ny interne. Misy ako ngeda dia ngeda zay ho anay ny voalohany amin'izany dia io ny manosika ny dokotera anao zavatra hafa akoatra ny medicine ka tsy mahatonga fifatohana rehetra ao amin'ny niveau medicine zany. Misy ny dokotera manao asa hafa mba amelomana satria amelomana ny vady aman-janaka. Zay zavatra izay nefany dia misy ankony amin'ny fahasalamany marary dia io koa no mahatonga ny mpitsabo ny mpitsabo lasa mandositra makany ivelany noho ny tsy fahampiany karama sy ny fahavesarany asa dia azagaga ary anaovana fitarainana ny ireo toeram-pitsaboana any amin'izay faritra ambanivohitra indrindra fa raha mbola ohatr'izao zavatra iainana dia tsy hisy tsony ary tsy hisy azoto andeha ho any amin'ireny faritra ireny ny dokotera. Tsy mila fampanantenana ny mpianatra fa mitako kosa ny fandraisana azy ireo ho mpiasa-panjakana. Efa tamin'ny taona 2024 no nisy tany farany raha ny fanamariana nataon'izy ireo. Tsy ampy ny poste budgétaire zany eto dia nefa le recrutement tany amin'ny 2021 koa farany zany hoe tsy nisy mihitsy zany recrutement tao ao zany dia vitsy zany le poste budgétaire nefa ny sortant BDP na vita fianarana dia misy koa ny firpa manokana manerana Madagasikara misy an'le engagement décennal zay atao amin'ny fanjakana alohan'ny idiranao dia hoe tsy afaka miala fa manao contrat 10 ans zany amin'ny fanjakana zany dia vita nefa le fianarana tsisy ny recrutement sahirana ny ankizy satria andeha ho any amin'ny privé tsy mandray ny privé satria misy an'le engagement décennal iny tsy raisiny avy any amin'ny privé mihitsy ny mpianatra avao amin'ny firpa ny akamaroany privé tsy mandray dia refuseny zareo satria raha ho ny recruté tampoka ny arinany dia tavelany service zareo zay zany le olana mipetraka eto amin'ny ho an'ny mpianatra firpa manokana dia mitaky ihany koa zany zay ao anatin'izay resaka condition de vie ho an'ny science paramédicale satria science paramédicale dia anisany tsy niavina eto amin'ny firenena aloha zany ny raha mahita zany any amin'ny hôpitaly sy ny sisany betsaka nefa ny pression mahazo sy ny sisa fa ny karama dia tsy zarizary ka mitaky ihany koa zany mba fampitomboana karama ho an'ny mpiasa ao amin'ny science paramédicale manokana. Mila ny firaisan-kina ny rehetra ny fanovana momba ny fahasalamam-bahoaka mampitandrina ireo izay manao raha matahora azy ireo ny mpianatra manoloana ny fitakiana izay ataony. Tsisy fanovana mihitsy amin'ny rafitry ny fahasalamana raha tsy tsika interne rehetra no mijoro tsika ary irahina mikasika ny raha matahora izay atao satria be dia be ny rahonana hoe tsy mandray karama raha ohatra ka manao an'izao hetsika izao. Ny tena tadiavintsika dia fanovana tanteraka mihitsy amin'ny mampikambana ao amin'ny interne union des internes Madagasikara dia miantso ireo interne rehetrarehetra manerana Madagasikara mba anomboka izao tolona izao ary izao tolona izao no tomboka dia ho fanatsarana ny ho avintsika interne rehetrarehetra ary ho an'ireo izay mbola mampitahotra anay ny fahefana dia mandalo ihany fa iangany mba hiova ty fitondrana ny fahasalamana ty antso an'izay ministra andimby ao na izy na mitondra dia enoy ny feon'ny mpianatra sy ireo dokotera namana. Matsiaro tena ho tsy misy mpiay ireo mpianatra mpitsabo sy mpitsabo vao navita fianarana antaonany maro izay ka mahatonga azy ireo amin'izao olana maro lafa izao. Olona miaino sy afaka ny amany olana no takin'izy ireo. Aiza ho aiza ny alignement ny grille indiciaire mila fijerena izay miantso anareo mpanao lalàna rehetra ao amin'ny assemblée nationale mba hijery akaiky an'izany karama ny mpitsabo zany sy ny alignement na grille indiciaire mba mila atao mifanaraka amin'ny zava-misy ankehitriny. Manarak'izay dia miantso ihany koa ho an'izay ministra ho avy eo tsy hanao teo aloha intsony fa mba ifampiaino ary hijery akaiky ny maharary ny hôpitaly de référence ny ACRA sy ny ACRB filatanana. Mahagaga nefa fanany scanner tsy misy ato amin'ny ACRA. Mampalahelo tsy misy tsony ny fanavozana. Firy taona reo dia eo ihany no eo. Mampalahelo satria tsika mangataka zavatra tsara ny malagasy, mangataka zavatra fitsaboana mendrika nefa tsy ampy ny fampitaovana. Dokotera koa tsy ampy dia ino efa antenena namana teo
angatana ny recrutement ny mpiasa mba atao betsaka mahagaganay mihitsy maheno zay fa 1500 amin'ny assemblée nationale ny poste mivoaka avoaka ministère ny aveo lasa 300 ny poste izay anatin'ny 4 taona tsy misy recrutement mpiasa amin'ny fahasalamana ka dia mahatsaro zay fa tsy nanana ray mpiazy zay atao ministère nandritra an'izay 5 taona izay ka ankehitriny raha miova ny ministre dia mangataka izay mba ministre vonina iady ny tombotsoa amin'ny mpiasa amin'ny fahasalamana zay no angatanay tompo nikasa hoeny amin'ny ministera ny fahasalamana tetsamboida ireo mpianatra mpitsabo androany anao fitakina ny tondra marary azy ireo vao teo amin'ny rompoa miakatra anamboda nefa izy ireo no sakana ny mpitandro ny filaminana ny fampirara saingy tsy neke ny mpitandro ny filaminana zany ka nefara tamin'ny fifanosehana sy ny fandefasana bomba mandatsa-dranomaso naratra tamin'izany ny filohan'ireo mpianatra ireo misaotra anao aloha nalaiky miraharaha tsy dia mahay gratinareo moa atoko fa misaotra anao fa ianao zany lehibe eto dia manantena trano hoe olona afaka ifampiresana nareo mitovy anay ihany nareo afaka mifanaraka atsika dia izay ihany angamba amin'ny ankapobeny averiko farany le fangatana mba escortenareo fo tsy andeha ambojatofo izay atreo amin'ny ministère fotsiny na mihidy ara le izy tsy maninona dia vita zay dia mody reo atreo nanoho ny fitakina hatramin'ny ariva amoaka ireo namany teo anivony hôpitaly Giera nanoho ny fitakina hatramin'ny ariva amoaka ireo namany teo anivony hôpitaly Giera saingy tsy tanteraka izany zay tsy resaka manafatra fotsiny zany hoe solotena roapolo zay io fa misy namanay io dia taboboka tobea zay tsy miresaka amin'ny direction zay tsy miresaka amin'ny direction dia afaka mivoaka hitanareo zay tsy miresaka amin'ny direction zay tsy miresaka amin'ny direction misy lehibe tsika non non zay antsona manay zay dia ivoaka filaminana zay zay tsy azoko tsara fa zaho mampita afatra fotsiny dia tiako tenenina anareo hoe dia solotena anareo raisy fehivao zareo ankoatra ireo mpianatra mpitsabo ireo nanoho ny fitakina hiazo ny kianjana Ambodiatovo ireo tanora maro saingy naparitaky ny mpitandro ny filaminana hatrany Anosibe nisy ireo naratra vokatra izany extrait
Anameloka tanteraka ny herisetra atao amin'ireo mpianatra manao ny fitakina ny eo anivony SSS sy ny randrana sindikaly miantso ny mpitandro filaminana ampitsahatra ny herisetra ireo fikambanana roa ireo no mafisy ny SSS nasionaly fa tsy afaka irosona ny fampiresahana raha mbola misy ny fandratrana sy ny famonoana. Ankoatra izay dia niato nanomboka ny 12 septambra lasa teo ny fampianarana manerana ireo anjerimanontolo rehetra mandra-pivaly ny fitakina ataon'ireo mpianatra ireo. Ny antsipriany izay tanteriny Narcisse Karazafy eo amin'ny sarisindratsary ny Tahiriny Aina. Zanakay araha-manana ireo tanora mpianatra eny anivon'ny université manao fitakina sy tolona amin'izao fotoana hoy ny syndicat-n'ireo mpampianatra mpikaroka sy mpikaroka mpampianatra manameloka ny famonoana ireo mpianatra manoloana ny fandraisana anjaran'ireo tanora amin'ny fanovana ny firenena ny SSS izay niantso ireo mpitandro ny filaminana ampitsahatra ny herisetra atao amin'ireo zanaka. Manoloana an'izany dia miantso mirehetra ny SSS mba ho hijery akaiky mba hitondra any amin'ny fitoniana ary tsy hikasika etsony ireo zanan'ireo ary manoloana ny antso rehetra izay mandeha sy ny fiantsoana etsy aroa izay hitanay fa midika ho fampisarana vazana eo aminay samy izay dia tsara ny miaino tsara ny fampiantso kanefa raha mbola misy ny famonoana ireo zanakay dia mbola tsy hiroso mihitsy aloha amin'ny fampiresahana ny SSS. Kanefa ny SSS dia vonona amin'izany rehetra zany rehefa tonga amin'ny atao hoe fitoniana sy tsy fikasehana introny ireo zanany izy. Ary fantatsika tsara fa tsy maintsy roso amin'ny fampiresahana ny zavatra rehetra ohatr'izao ka dia mijoro ny SSS ho andre olon-dehibe iankina an'ireo zanan'ireo sy ireo ray aman-drenin'ireo amin'ny fanomanany no aviny ka hiroso amin'izay fikaonan-doha izany. Ilaina ny fifampiresahana sy ny fifanantonana ho hiatran ny fanazavana saingina mbola misy fandratrana sy ny famonoana ireo mpiray tandrazana maneho hevitra ankalalahana amin'ny fitakinany izy ho fototra araka ny lalam-pandrenana dia tsy afaka hifampiresaka amin'ny mpamonolona ny randrana sindikaly sy ny SSS. Kehitriny satria efa fantatray hatramin'izay ny hoe tsy miantoka ny firaisampirenena sy ny mety ho fampandrosoana tena izy ny politika nentiny mpitondra tamin'izany ka mandrakity ny androany. Koa eto izahay dia mametraka tsara fa raha ny fitakin'ny eny an-kianja, ny fitakin'ny vahoaka dia efa fantatratsika hoe ny fialan'ny mpitondra ankehitriny. Fa ho an'ny SSS sy ny randrana sindikaly kosa dia tsy izany intsony fa hoe ahoana ny tokony hiatrehana ny ho avy mba ho avy mamiratra no hiaina ny raha malagasy fa tsy sanatry ho tafahitsoka lalina ao anatin'ny kizon'ny fahantrana vokatry ny mety ho tsy fahatsiarovany tena ny mpitondra na ihany koa vokatry ny mety ho fifanenjanana eo amin'ny andaniny sy ny ankilany. Mila hiazakazahana nefa ny famahana ny olana irosona amin'ny fipoahana goavana ho hiatran'ny SSS sy ny randrana sindikaly mila antsoina avokoa ireo antoko politika sy ireo hery-velona rehetra ireo influenceur sy mpanakanto ary ireo syndicat satria na tiana na tsy tiana dia izy voka-dratsy amin'ny asa ny faharetany krizy. Malakilaky azay ndrasana elatsony zany fa tokony hiazakazaka ho an'ny famahana olana ny ho atao amin'izao fotoana izao. Reto ny vahaolana izay atolotra miainga aty amin'ny randrana syndicat sy ny SSS hoe tsy hoe vahaolana politika fotsiny zany no aroso amin'izao fotoana izao fa tokony miainga avy hatrany ataovy movansa telo samy hafa io. Ny eo amin'ny fitondrana movansa anankiray, ny antoko politika movansa anankiray. Reny ma tsy maintsy amany resaka olana politika. Fa ny syndicat, ny mpanao gazety, ny journaliste sy ny mpanao influenceur, ny GNZ, ny rehetrehtra ty amin'ny société civile movansa anankiray. Reo zany no any tanana nareo anelanelana mba hampiantso an'ireo miaraka malakilaky anjijerena ingakaingana hoe tiany vahaolana satria efa manaiky zao tontolo zao. Fa tsy mety tsony any rafitra hitantanana amin'izao fotoana izao ny olona amin'izao ihany koa efa lasa mamono ny vahoaka matoa nisy zany 2020 maty zany ny aingavany amin'ny fanjakana zany rehetrrehetra zany
de mba tokosika efa hiazakazaka ireo mpanelanelana hatraminy raha misy ny fahavonona ny reny diplomatika reny de afaka hitsolany zany ilayntsika daholo rehefa hoany am'izay hoe famahana ny olana malaky mba tsy aharitra ny krisitsika. Anao mafisy ny CSS nasionaly afahatra amin'ny nanomboan'ny hetsika ireo mpianatra no efa nijanona ny fampianarana teny anivon'ny anjerimanontolo ary tsy hitoy izany raha tsy voavaly ny fitakiana ireo tanora ireo. Ny fampianarana ho anan-Antananarivo manokana angamba ny hitatsika fa mbola vao nikononkonona an'ireo hetsika nataony ny ZNG dia efa nakatona ny université mba ho fiarovana ny fotodrafitrasa tsy ho simba mba hiantohana ihany koa ny maha iray ny mpianatra ety amin'ny anjerimanontolo mba tsy misy ifandratra sy ifamono ary ny ankoatr'izay moa dia anjaranareo ny mandinika hoe fa maninona ny CSS tsy mitsipaka ny fampitsaharana fampianarana fa inona ny antony satria mangina tanteraka ny ety anivon'ny anjerimanontolo mitsahatra manontolo ny asa fampianarana nandritra an'izay etsika fitakiana zo fototra nataon'ny mpianatra izay anjaranareo ny mety mametraka hoe inona ny antony fa misaotra ny mpitantana ny université an'Antananarivo zay nandray fanapahan-kevitra ampahamendrehana sy ampahendrena nampikatona ny université. Raha ny fantatra moa dia tsy isan'ny voantso ifampiresaka eny avoloha izy ireo tsy vahaolana raha teo izany satria tsy afaka ifampiresaka amin'ny olona efa nampitondra fahoriana ny malagasy ny syndika hoiatra ny Barsan Rakotomanga. Fahalohany andraisantsika ny vahiny avy eo amin'ny syndicat-ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena dia hoe tsy amin'ny élément mpefiloha vetivety isika nanapa-kevitra ny ampiato ny fampianarana manomboka rampitso hatramin'ny fotoana tsy voafaritra ireo mpanabe sy ny mpandraraha eo anivon'ny lycée moderne ampefiloha na ny élément. Noraisina izany fanapahan-kevitra izany noho ny toedraraha misy ankehitriny sy ho famerenana ny asiny ampanabe sy ny fanabeazana eto Madagasikara. Fanatsarana arak'izany no imasony ny mpampianatra ka hitakina ireo zo fototra tokony ho sitrahany fa tsy fanaovana sorona ny mpianatra raha ny fanazavana. Ndao arahantsika ny tati-baovao ny Antomiaratina eo amin'ny sary sy rindran-tsariny ny Aro-Tanjo. Miato ny fampianarana manomboka rampitso eo anivon'ny élément lycée moderne Ampefiloha araka ny fanapa-kevitry ny mpampianatra sy ny mpitandraraha eo anivon'ny sekoly Androany. Noraisina ny fanapa-kevitra ho fitediavam-baolana amerenana ny asin'ny mpanabe sy ny fampianarana amin'ny fampiarana ireo zo fototra tokony hositrahany ireo mpampianatra. Eo ihany koa ny mbola toedra raha mafana eto amin'ny firenena ka iomborana izy ireo amin'ny fanovandravitra indrindra eo amin'ny sehatry ny fampianarana. Fampiakarana ny andamity rehetra ifanaraka amin'ny vanim-potoana ankehitriny. Ohatra, fampiakarana ny indemnité de logement 300 000 ariary. Fanohizana ny fisitrahan'ny mpiasa-panjakana tsy ankanavana ny indemnité d'installation. Ny recrutement systématique an'ny ENF rehetra. Ny intégration sy ny avancement dia aoka mba atao automatique tompoko. Tsy misy afa-tsy ny atsasaky ny mpianatra ihany no mianatra amin'izao fotoana izao eo anivon'ny sekoly. Misy fahabangana goavana araka izany ka ho famitoviana lenta ireo mpianatra tsirairay no nandraisana ny fanapahan-kevitra fa tsy fanaovana sorona azy ireo raha ny fanamafisana. Tafiditra ao anatin'ny dingana ho fanatsarana ny fampiarana izao hoy izy ireo. Izay tompoko tsy manao sorona ny mpianatra fa ho fanatsarana ny fianaran'ny mpianatra mihitsy azy. Fa lazaina aminareo fa amin'izao vaninandro zao tena sarotra ny mampianatra satria ny atsasaky ny kilasy tonga tsy menatsiny nefa ny ray aman-dreny tsy mandefa ny zanany noho ny zava-misy dia iza ny amerina ny asa rehefa eo mpampianatra ihany izany hoe voa zany izay mpampianatra. Ny sasany maharaka sasany tsy maharaka satria rehefa tonga aty fandaram-pianarana mandeha ihany tsy alova hoe tompoko mandray fanapahan-kevitra loko dia mitovy tantana ny mpianatra rehetra tsy misy tombo sy ala. Ny fanovana ny ataontsika hoe rafitra aty amin'ny sehatra ny fampianarana angamba tena anisany masonay ary ao anatiny izao ataonay izao. Fa eo zany ny ataontsika hoe na tiana na tsy tiana dia ny malagasy rehetra mitaky izay tombotsoa ho an'ny malagasy. Hatramin'ny fotoana tsy voafaritra no ampitsaran'izy ireo ny asa raha ny fanazavana. Miankina amin'ny zava-misy no andraisana ny fanapahan-kevitra sy fepetra momba izany. Arakaraka ny zava-misy izy io fa mety hoe hiamafy izy io
indrindraindrindra amin'izao vanim-potoana isyny fiovany tompona andraikitra zao dia ataonay zao antso avy zao a ho an'izay tompona andraikitra ny fepetra moa tsy maintsy isy ny fepetra ho raisiny fa eny an-dalana zany mahita ny fepetra ho raisina izay piasa eto amin'ny lycée. Ankilan'izay anefa nanamafy ny proviseur ao amin'ny LMA fa tsy misy ny filazana fa tsy mianatra ny mpianatra ao amin'ity sekoly ity. Manohy mianatra ny mpianatra saingy tsy miverina ny ariva kosa araka ny fanapa-kevitra noraisiny niaraka tamin'ireo mpampianatra sy mpandrara ary ny tompona andraikitry ny sekoly. Dia mitohy mianatra ny lycée sy ny CG. Ny lycée moderne Ampefiloha dia anisan'ny lycée mpanjakana eto amin'ny Drainan'Alamanga. Noho izany dia misokatra ny lycée moderne Ampefiloha ary mianatra ihany koa ny mpianatra. Izany moa dia efa namafisin'ny proviseur amin'ny lycée moderne Ampefiloha amin'ny fanambarana izay nataony any anatin'ny page info LMA. Izany tsy misy mihitsy ny filazana hoe miato ny fampianarana eto amin'ny lycée moderne Ampefiloha. Ny paikady sy ny fandaminana dia efa niarahana tamin'ny mpampianatra izany ary natao teny mihery hoe miariva dia tsy averina ny mpianatra satria ny eto amin'ny sekoly dia voaro ara-dalàna tokoa fa ny eny an-dalana mody kosa dia sarotra ny aro ny mpianatra tsirairay. Noho izany niarana ndray fanapa-kevitra ny mpampianatra ny mpandrara ary ny tompona andraikitry ny sekoly fa isan'andro dia ravana am'raika amin'ny folo ny mpianatra ary mody any an-trano ary tsy miverina indray raha tsy ny apitso fa ny ariva tsy misy na inona na inona eto amin'ny lycée. Misy tsy fitovi-kevitra eo amin'ireo tompona andraikitry ny sekoly ny amin'ny fanambarana ataony andaniny sy ny ankilany. Andasana araka izany fivoarana ity raharaha ity raha mpitso manoloana ny fanambarana nataon'ireo mpampianatra hampiato ny fampianarana. Manambahiny ny sampana fampalalam-baovao amin'izao ala izao Andriamatoa Kambalahy Fidèle avy eo amin'ny syndicat ny FMDZF eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy Andriamatoa Mahatoky avy eo anivon'ny syndicat mitafa ao anatin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena atrany. Raisitsika voalohany Andriamatoa Kambalahy Fidèle miarabanao tonga soa eto amin'ny fahitalavitra ato anatin'ny fampalalam-baovao ny MBS izao. Miarabanao Andriamatoa gazety dia manao kokoa antsika rehetra mpanabe manerana ny Madagasikara piasa ny fanabeazam-pirenena tsy ankanavaka. Manao kokoa manokana ny ekipa ao atsimo andrefanao zay efa mitokona tanteraka amin'izao fotoana zao. Manao kokoa nareo ao amin'ny LMA misaotra amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra hiaraka amin'ny tolona. Dia zay mahatonga anay mijoro amin'izao fotoana zao sy manao izao hetsika izao dia satria tonga amin'ilay fitenenana hoe fitondram-panjakana mona sy marenina ny fitondram-panjakana ankehitriny izao satria tsy mihaino mihitsy ny zavatra rehetra zay tenenin'olona indrindrandrindra fa ny mpiasam-panjakana. Efa nanomboka tahatrany amin'ny taona 2018 no nanaovana ny fitakina ny ataontsika hoe fampiarana an'izany SIGAP zany. Tsy nisy efatra taona ny fampiakarakarama ho an'ny fonctionnaire nefa tsy mitrahatra miakatra ny vidim-piainana. Dia tena tsisy mpihaino izany rehetrarehetra izany. Tonga amin'izao tolom-bahoaka izao isika asa angamba tonga amin'ilay fitenenana hoe izay mamono olona misabatra dia hovonona amin'ny sabatra. Fa zao tsika dia nanongana dia tsy maintsy haongana dia mila fitandremana ihany ny zavatra ohatr'izay fa sao lahy ka ho tonga amin'izay ny hafarany zao fizirizirina amin'ny hevitry olotokana sy olombitsy eto amin'ny firenena zao. Tsy mihaino ny feony be sy ny maro. Ao anatin'izay indrindra satria raha tsika mahita zao ny hetsika fitakina maro samihafa tsy ny eto an-drenivohitra ihany fa hatrany amin'ny faritany jery ny hetsika fitakina zay ataon'ireo mpianatra etsy amin'ny ENS Ampefiloha malasa saina hoe izay ilay tontolon'ny fanabeazana fa raha fahitanareo syndicat-n'ilay izy inona tena fototry ny olana ary inona tena maharary eo an'ny piasa eo anivon'ny fanabeazam-pirenena eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Isaotra anao amin'ilay fanontaniana izao io dia tena tandrevaka nataony ireo mpitondra ankehitriny. Nanana recrutement 15 000 isika ao amin'ny ministère de l'éducation nationale tamin'ny 2023. Nakaiza io recrutement io very anjavony tsy hita popoka. Tsy nisy
ny ampahibe maso hatrany amin'ny 2023 ka hatramin'izao nisy foana ny recrutement voatokana ho an'ny mena isan-taona raha ny eno dia lanindry zareo tany amin'ny propagandy zany hoe zany amin'ny intérêt-ny manokana lanindry zareo a nalefa any amin'ny département hafa tokony tsy hitranga zao olany NS zao tokony tsy mitranga zao olany CNFP zao tokony tsy mitranga zao olany fram rehetrarehetra manerana Madagasikara zao raha ohatra ka nomenany mena lay recrutement nitaterahana ny fanaovana n'lay recrutement 15 000 zay fahazony mena tam 2023 ny 2024 koa ohatran'izay tsy hita popoka tsy fantatra hoe nakaiza misy 5 000 ao zao efa henohenonay koa zao hoe hamonona afoko io recrutement 5 000 io fa tsy recrutena ny reto ataotsika hoe mpampianatra zay sortant d'école zay nivoaka tany amin'ny école reto engane ka rehefa maheno an'izao teninay zao ry zareo hivahevitra fefizay ny zavatra mandeha am'izao fotoana zao ny intégration tsy mandeha am'izay tokony ho izy hatram'izao nefa nireo ny zavatra nitakina hatrany amin'ny 2018 ka hatram'izao ny indemnité de logement no takina hatrany amin'ny 2018 ho 300 milliards ny farany ambany eo amin'ny piasany mena rehetrarehetra ao amin'ny ministère ny éducation nationale mitaky an'izany zay hatram'izay tsisy vokany tsisy valiny ny fampiharana an'ilay indemnité eo anivon'ny ministère ho an'ireo missionnaire zay manao mission ny PTF ho 150 milliards par jour satria efizay daholo ny ampiasaina any amin'ny département ministériel hafa fa maninona ny mena no tsy manao an'izany zany hoe imenina ve satria mampianatra ny zaza malagasy ny tanjona ve tena hamotika ny zaza malagasy hamotika ny fampianarana eto Madagasikara hanabado tanteraka ny gasy mba hanjakanjaka ny hafa eto Madagasikara tsy fantatra mazava inona ny tanjona ao anatin'izay fa zahay kosa dia mijoro satria mahita an'izay zavatra rehetra zay ka tsy mety tsy mendrika an'izany ministera ny fanabeazam-pirenena izany ny mpitantana nisy teo hatram'izay indrindra fa le am'izao fotoana zao io ny affectation tam'tia dia tsy niraisina ary tsy natao ny affectation an'ireo mangataka ny rapprochement familial zany zavatra amin'ny lalam-panjakana eto amin'ny tany sy firenena Madagasikara tia zavatra tokony andeha ho azy zany rapprochement familial zany tsy nisy ny refuseny daholo zany hoe bloqué daholo ny administration miandry olona anankiray ny fanapahan-kevitra rehetrarehetra eo anivon'ny ministère i madame le ministre moa am'izany zara raha miatrika réunion de staff indray mandeha isam-bola raha miatrika hoy aho zany hoe iza zany ny tena mitondra n'ilay ministère ny projet ho hitondrana ny ministère am'izao fotoana zao ny projet éducatif tsy misy ane tsy mazava inona marina tapitra le PC teo de inona hatram'izao mbola miandry zany hoe atao andrana foana ve ny fampianarana ny zaza malagasy eto Madagasikara zany hoe mandeha ny projet anankiray de 5 taona de vita iny de ajano agny de miditra amin'ny hafa voavoandray de tsy tonga hatrany amin'ny mpampianatra akory tsy tonga hatrany amin'ny farany hatrany amin'ny fakany fa miantoatony ety ambony ety de tapitra de miova koa zany hoe tena potika le fanabeazam-pirenena ny nitolomana moa tamin'ny taona 2018 de ny ametrahana ministre avy ao anatiny io fampianarana io mahay tsara ny olanao ary tena manana projet mazava anarenana ho fanohitra anarenana zany ministère zany fa lalaovin'ny mpanao politique fotsiny le izy hatram'izao zany tsy tafavoaka zay ka reo point rehetrarehetra reo tsy nisy ny aino hatram'izay ka hatram'izao dia tsisy fanantenana amin'io fitondram-panjakana misy am'izao fa de iarahana manana ny teny zala eny amin'ny kianja hatram'izay ane ka olon-dehibe manan-tsaina daholo ary mpanao politika no mitarika ny tolona eto Madagasikara fa ty zaza mihitsiny sanatria tsy zaza moa fa tanora no mitarika tolona matony tanora zany taitra am'izao fotoana zao mihetsika efa zavatra efa lo efa simba efa tsy izy tsony ny zavatra misy eto amin'ny firenena ka manentana antsika mpampianatra rehetra manerana Madagasikara
zay mbola misalasala fa misaotra antsika ihany koa zay efa vonina betsaka ianareo iezaka izahay anamboatra programa manomboka raha-pitso itety ianareo lycée rehetrarehetra manodidina Antananarivo rehetra ny CGA eny na ny atrany amin'ny EPP aza fa izao akatono ny sekoly fa ho avy zahay iantso anareo any amin'ny toerana zay misy anareo ivoaka atsika hitolona fa izao ny fotoana ahafahana manarina indray mandeha antia asa imatematesantsika ty dia ity asa fanabeazana ity asa masina izy ty mahakasika an'izay indrindra satria efa hoe miroso ao anatin'izay fampiatonany fampianaran'izay ny akamaroan'ny sekoly amin'izao fotoana izao isan'izany zao ny teo anivony élément andro any namoaka an'izay filazan'izay hoe miantony ny fampianarana raha-pitso ahoana ny fomba iantohana no avy ny zaza malagasy satria zay zao nisan'ny fanontaniana lehibe mipetraka ihany koa ho an'ny ray aman-dreny hoe inona ny tokony atao manoloana an'izay resaka fampiatonany mpampianatra zay ahoana ihany koa ny andraikitry ny syndicat manoloana zay zavatra zay ka ny zavatra rehefa potika ohatran'io ny anavontanazy aloha no atao hianatra ane ny zanatsika eny fa inona ny hoaviny rapitso afaka pitso raha izao fomba fitantanana misy am'izao fotoana zao ny fampianarana no hojerevantsika fotsiny inona no hoavin'ireo zazareo azo antoka ve ny zavatra ho raisiny raha mpampianatra nona no mampianatra azy mitaraina isan'andro ny kibo tsy mba lamosina ho izy no abolan-drazana malagasy dia ohatran'izay ny zavatra mahazo mpampianatra re tompoko karama tsisy dikany tsy ampy dia ireo fitakinareo no mamaha izany olana izany ary izao fotoana zao no fotoana fananarotana an'izany mba hampalakilaky ny tolona zay ataonay mpanabe mba hampalakilaky ny tolona izay ataonay mpampianatra miantso anareo ray aman-dreny ny mpianatra andao mirotsahan-kianja daholo manomboka rapitso vita malakilaky io dia verina atsika mandamina sy mandrindra ny hoavy ny zanatsika malagasy araky ny tokony ho izy sy tsaratsara kokoa azo antoka sy antenaina fa raha izao no avelatsika fotsiny am'izao potika io ministera io tadidinareo anga fa ny vola hoentina manodina n'io ministera io zay ataotsika hoe vola hoentina mikarakara ny zanatsika malagasy hampianarana azy nalefa tany amin'ny jirama zavatra mbola tsy nisy teto anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena zany hatram'izay nampisokatra ny masoko mbola tsy nisy teto anivon'ny ministera zany hoe vola be amina miliara alaina avy ato amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ka alefa mankany amin'ny departemanta hafa zava-dehibe loatra ny fampianarana ny zaza malagasy tsy potehina ny zaza malagasy satria ireo no avy ny firenena ka tsy tokony ho aty amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena mihitsy no anaovana zavatra ohatran'izany ny fanontaniana manaraka mahakasika indrindra zay resaka tolona syndicat ataonareo izay misy syndicat maromaro eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ahoana ny solidarité na ny firaisan-kinanareo manoloana nyty zavatra zay takinareo ity ahafahanareo manatratra n'ilay tanjona izay indrindra manentana antsika namana syndicat zay mbola mialokaloka ao ambadiky ny fitondram-panjakana satria ity fitakina ity no ny arahantsika ity no mahasyndicat antsika ny hafankoatran'izay intérêt-tsika manokana miantso anareo izahay tongava fa fotoanany zao aza mipetrapetraka tsony itsika avereno ny solidarité-tsika rehetra zany hoe ny namana rehetrarehetra zay mialokaloka ao ambadiky ny fitondram-panjakana lasa politicien nareo lasa manao politika rehefa tsy miaro ny intérêt-ny mpanabe ny mpampianatra rehetrarehetra manerana ny Madagasikara ka izay ny antso ny anay fa izahay zay fa mijoro tsy mitsahatra mitombo anisa isan'andro be da be ny syndicat raha tadiditsika tamin'ny etsika teo taloha tamin'ny 2023 vitsy de vitsy izy fa zao izy efa be da be no miakatra antsehatra am'izao fotoana zao manao an'izay tolona syndikaly zay
Makasitraka n'andreo matoka mbalay fidèle nitondran'izay fanazavana izay fa hitodika atao amin'ny matoky isika izay avy eo amin'ny syndicat mitafa eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ihany. Manahoana ny zava-misy zany amin'izao fotoana izao a mahakasika an'izay hoe tontolon'ny fampianaran'izay resaka système ve no olana sa olana raha-pitantanana mihitsy a ka mahatonga an'izay fitarainana eny fa na eo amin'ny resaka hoe recrutement zay fotsiny aza. Miaraba ny mpanabe manerana ny Madagasikara, miarabanao ihany koa namana mpitondra ny fandarana. Ngeza be le fanontaniana apetraka ao kanefa hovaliko araka ny tokony ho izy ihany. Sady système no olana eo amin'ny fanabeazana no resaka olona sy le fandaminana ao anatin'ny éducation mihitsy. Zany hoe lay trano boriborin'ny ministère mihitsy no manana olana sy ny organe rehetrarehetra ao. Miresaka recrutement ianao hoe inona le olana amin'ny recrutement nanomboka 2023 ane ka tsy nisy intsony ny apabe maso hoe inona moa le apabe maso io a lay ampidirana ny maître Fram ho lasa mpiasam-panjakana aseho imasom-bahoaka le anarana de zay tafiditra ao no recruter raha ho an'ny Fram zay ho an'ny ENS ndray a tokony misy isa taona efa tokony ho systématique zany zavatra zany fa tsy tokony hoe tairina vao misy alefa kely telonjato ohatrany tamity ary mamenatra satria ny dossier voaray efa manodidina ny 750 ndraisina telonjato tena hoe ohatrany manompo fa miala tsiny ohatra zay ihany koa iretsy sortant ny CRI-NFP concours ny dirany tao ny dikan'izany tokony efa engagé ny budget rehefa mandeha ny avideo concours zany hoe vao vita ny fianarany de tokony mahazo contrat izy roa taona mahery zay ny dira trosa reo ankizy reo satria nitongavany banky hoe nareo mpiasam-panjakana mena trosy ianareo de naka koko vola eny tsy misy pré-salaire na bourse eny amin'ny centre régionaux reny tsy misy zao enjehan'ny banky ny contrat tsy mivoaka mitaraina tsy rara iny raha mba miteny lacrymogène ohatra ny hitantsika am'izao fa nakaiza le recrutement tamin'ny 2023 zay tokony namanany zany olana zany 2023 fotsiny ho resantsika io 15 000 izy tamin'izay fotoana zay natao inona nanaovana oeraoera nampandanina ny solom-bava-mbahoaky ny ramatoa ministra teo aloha any fanabeazam-pirenena ndrotsaka député ny fianaratsoa irahana mahita zany firy ny recrutement hatrany amin'ny privé aza tanono zay a le maître Fram tena mijaly atao anatin'ny sekolim-panjakana Ramsey Daba madama Daba karama kely tsy ndrara inona na misy 15 ans de service misy 17 ans fa lasa izy tao amin'ny toerana zay irotsany mba ho lany de nampiasainy tamin'ny tombotsoany manokana ny recrutement misy akiray koa ary atsimy be ary zay anisan'ny mpiray-donakafo aminazy ihany koa lany député satria nampiasaina daholo reo recrutement tokony ho an'ny maître Fram CRI-NFP ENS reo mba hampandanin'ny tenany androany izy mbola miantso ndray hoe iresaka tsika anao an'izao tsika omaly anao ny kapoka namonina faty rehefa mikitika ny volan'ny mpanabe a de mpamosavy zay mamono no avy mpanabe ny zanany ary le zaza malagasy le madiniky ny tompo rapitso tsy mendrika ho reny kosa zany amiko ary zao ny fotoana iresahana an'izany fa hatram'izay mantsy rehefa miresaka de totra ny mila plasy tsy any le resaka le marary zao no ambara ka zay indrindra no idirako ao anatin'le izy hoe raha ohatra ary satria efa voatendry omaly alina ny premier ministre raha ohatra ka manendry ministra ny eo anivon'ny fitondram-panjakana ao anatin'ny fanabeazam-pirenena ahoana ny position anareo syndicat manona an'izay fanapahan-kevitra ataony fanjakan'izay ny position anay syndicaliste eto anivon'ny ministère ny fanabeazam-pirenena le syndicaliste tena syndicaliste fa tsy parti politika manohana fitondrana na manohatra tsy any le resaka ny position anay iny de fandresanay tamin'ny fa 5 ny volana septembre hoe ny syndicat de vahoaka ary ny syndicaliste de isany ao anatin'ny fiarahamonina ny feo an'ny vahoaka no feo an'ny syndicaliste zany ny dikan'izany zany nanomboka omaly nga ny vahoaka nitaky an'izany ny vahoaka nge tsy nitaky an'le lazaina tamin'ny valo alina omaly tsisy an'izany eny akianjeny ko raha mbola hitatra hoe anendry ndray atao anatin'ny ministère ny fanabeazam-pirenena efa adedaviny zany efa zavatra tsy mandeha amin'ny loniny zany ary mampanontany teny hoe mbola normal ve le ranga miteny mbola normal ve izy menakavy ao anatiny le rafitra zay efa hita hoe ny nafara na hafa de ny tonga hafa hoy ny fitenena na miala tsiny fa vazovazo mandeha zany ny positionnay mazava be miaraka amin'ny vahoaka zay raha enontsika fa miteny an'izany ny vahoaka hoe me ministra ny fanabeazam-pirenena am'izao
de zany zany ny feonay fa eny ankanja tsy mandre an'zany tsika am'reny orona tsara rehetrarehetra vo avy eny ankanja koa moa zay tsisy miteny an'zany fa zavatra tokana aloha zao ny fototry ny olana rehetrarehetra mahatonga ny taraina tsy mivaly ataoko mahitsy be le fanontaniana hoe anonga-mpanjakana ve zany ny syndicat ny fanabeazam-pirenena tsy asan'ny syndicat ny manonga-mpanjakana fa asan'ny syndicat kosa ny mampieritreritra ny mpitantana raha toka tsy vitanao ny andraikitra manipokan ianao tsy manonga-mpanjakana ny asan'ny syndicat averiko fa mampieritreritra ny mpitantana tonga saina hoe efa tsy efa tena sans issue ianao tsisy aletsony ianao ny vaolana farany manipokan za zao nisy fotoana tompona andraikitra jereko be da be ny olana manodidina na amin'ny mpiara-miasa amiko amin'ny supérieur hiérarchikako iza voalohany mihitsy no nanipokan tamin'ity taona ty zany satria tsapako hoe tsy vitako itsony no migérer andreo olan'ireo ny olanetsy akilany ny olanetsy de même ny am'izao fotoana zao averiko ihany tsy asan'ny syndicat ny manonga-mpanjakana satria ny syndicat tsy natao isolelaka anohana fitondrana tsy natao anohatra fitondrana fa ny syndicat de mitaky ny zoany ny mpiasa ao anatin'le ministère misy azy eto le mpanabe marary miara-miantsoantso amin'ny vahoaka hoe marary zay ary ny tena manorosory am'tiry namana mpanao gazety de izao impiry ny kabary nanomboka tamin'ny 25 septembre ka hatramin'ny omaly ariva fa marina mafy mbo ren'Andriamanitra tsy renao zany mpanabe zany ahoana kosa moa no voaresaka ny mpanabe ny resaka eto amin'ny firenena nge am'izao resaka mialatsiny fa resaka son e vidéo mialatsiny afa tsy tononiko le teny mafy anazy nantapona ary maso eto amin'ny firenena ka mien'ny fampanantenana ny promesse de ohatra mahazo fi ihany ny olona raha mitapona koa ny sofina ka mijery ny jiro kely na tanana reny na rehefa farany taona mahafinaritra foana tiako tenenina zany hoe tsy voatery amin'ny zareo ilaina ny mpanabe de afaka tonga filoham-pirenena afaka tonga ministra afaka mahazo andraikitra fa nampanjono azy am'izao fotoana zao afaka mifeanay mpanabe tsy misy dikany amin'ny orafitra io izay mpanabe noho izany mitovy feo amin'ny vahoaka eny akanjo zay milaza hoe anaty FB atsika ny valiny zany mazava be zay fa ao anatin'izany rehetra zany hoe mitokony anareo rapitso zao araka ny fanazavan'ny kambalay fidèle teo ny hoe itety an'ireo sekoly anareo a manahoana ny resaka pression na ny tsindry am'izao fotoana zao any anatin'ny ministère inona ihany koa ny fepetra raisinareo syndicat raha ohatra ka misy mpampianatra namanareo zay teana mafy ny tolona sy anatevina ny tolona sy ny fitakiana zay ataonareo a nefa tratran'izay zavatra zay voalohany aloha ny mitokona sy tsy mitokona samy zo arovany lalam-panorenana manana zo ny olona hanao grève manana zo ny olona tsy hanao grève zay akory tsy hoe ho avy eny amina établissement de sitona ny varavarana de sitona n'le mpanabe fa ny tena marina azonay amin'ny antso ny SMS ny WhatsApp ny rehetrarehetra de ny hoe mba tongava aty aminay manazava fizay efa vonina eto zany tsy hoe ndao itokony ndao greve tsy zany ty resaka ty ary zany nampiavaka an'ty 2025 ty tsy atsona amin'ny tokona ny olona nakaramaina ohatran'le tamin'ny sabotsy de mitondra taratasy kely tsy mifanaraka amin'ny toe-piainany sy ny fari-piainany ny banderole ny tsara be fa izy amin'io ny kapa Scooby-Doo mialatsiny tsy manambany fa misy contraste tamin'ny sabotsy miala fomba fijeriko fotsiny zao hoe banderole vita amin'ny labasy soratra tsara be fa le olona Scooby-Doo ny anaovany mitondra anazy ny sasany ary no mivadika mihitsy hoe tazomy fotsiny ty fa vaintsy ty eto a le mpanabe ny miantso anay mpitarika hoe tongava aza vao aminay fizay efa vonina ao velo zay ny pression ndray tsy ataotsika mahagaga fa satria ny fanindrena ato amin'ity ministère anay ministère ny fanabeazam-pirenena ty de fanindrena politika izany hoe apetraka koa ianao fa manao mission ny mission anao tsy mampandeha ny fanabeazana akory fa iaro an'ity sezako zay nanindry anao ty de tsy gakytsika raha mahita ny LM manazava le personnel mendraikitra n'le asa hoe apiato manomboka rapitso dinga proviseur mahita hoe ampianatra an'izay maraina efa fantatra ny ao ambadika zany pression zany fa raha izany teo amin'ny toran'ny proviseur rehefa avy niantso ny mena sofina vatsy amin'ny trano boribory de nambarako fa mpanabe aloha vao proviseur tsy nisy olona zany ny recruter en tant que proviseur fa mpanabe aloha ndraisinao mpiasa-mpanjakana ho mpanabe zanam-bahoaka raha iza mbola teo amin'ny andraikitro ka nisy pression je m'en fous mpanabe aloha za ao anaty pont de caisse ny resaka eto fa ny resaka provisorat resaka andraikitra zany mandalo zany afaka broseny zany rapitso fa rehefa tonga ao anaty pont de caisse io mpanabe namana tsy miala tsony io zany no ijoroana androany
misy foana ny pression inona ny ataonay raha misy ny pression raha misy ny pression de manazava am'le mpanabe zay hoe ny safidy ivoatra ao amy tsara de safidy maingy aminao voalohany takany ny angany taminay resenay lahatra azavainay manohatry ny karazana lavage de cerveau ve ny filazana zany sa miezaka mampiakatra ny morale an'le mpanabe hoe io zavatra misy amitsika io de itsika ny natonga an'io karaha tezika iovy io de itsika koa ny manovan'io aza donona fa rehefa misy ny mpanabe mitsangana amy mouvement populaire na nietsy bahoaka de mireusira foana ny etsika tsy nisy etsika teto amin'ny firenena naomby satria hoe tsisy mpanabe tsy nisy an'izany jerevo ny tantara fa rehefa nitsangana teo ny mpanabe zay tazanareo zay androany de fa tokony mikopakopa tanana mangorongorony entana takan'le tetsanosy be ny ambiny hoe ho ratsy ty fa tonga ny mpanabe noho izany ajanony le pression za tsy miteny hoe mengavy fa ho mpanabe ianareo tompony andraikitra manao pression manery ny mpampianatra tsy tokony ataoko an'izay le izy mba ho azo anareo misy manko mampiorooro sasany hoe zay tsy aleto nininona mitranga anao anga io nge tsisy hoe acte de notoriété anao io tsisy hoe vita titre aminao ny poste anankiray fa io a tendrena ary tsisy miteny hoe le nanendry anao foana tsy maintsy ho eo fa mety io mety olo tsestona ny mety hitsangana eo mety ho anendry iza moa malala ary tena apetraka tsara mihitsy zany hoe tsy ekenay raha olo-kafa fa apetrao amiko tsara le fanontaniana tsy maintsy mpanabe no anendrolona eny mitoran'ny mpanabe manomboka am'ty tantarany 2025 ty de lazay ny mahatoky de lazay ny VMM mihitsy zany zavatra zany hoe izany vo mijanona ny resaka eto mazavabe zay raha somary fehezo kely resakitsika telo mirahalahy teo de ny hoe mandrodana hatrany fotony a manangana tanteraka zany hoe na aradrafitra na ho an'ny olona mpitatana ho an'ny eo anivony fanabeazam-pirenena inona ary mba fanentanana hoentinareo ho an'ireo mpampianatra namanareo a izay anomboka ao anatin'ny hoe fitokonana fahobe zay ianareo rapitso ao anatin'izay azadinona fa manana adidingezabe ny mpanabe amy fanarenana firenena fiteniko matetika rehefa miakatra aminainao manjery taky zao de ny hoe tsy mety raha misy manamboatra de misy manimba fa fiteniko amy mpianatro ndao ranga iara-nimba de miara-manangana fa mitovy ny saina am'izay satria io ny zava-misy ndresantsika teo nge zao le resaka avantage ny mpiasa fotsiny fa raha tena avantage ny éducation ane ka tena mampimenge ty ministère ty ny mpitantanao tsisy mahalala an'io inona moa ny fantatry ny directeur ny cabinet an'izany éducation zany raha ny zavatra nisy teo aloha avaiza moa le ministre anay teo hoe paracetamol ny zavatra hainy de sérum de mampiasa stéthoscope de tsy fantatro aby reny zavatra eny fa tsy miasa aminay mpanabe ny zavatra ny anarana azonao ve ny tiako resana de raha mijery ndreto manodidididiny ndreto ny mpanolo-tsaina ara-teknika misy mpampianatra EPS tsy manambany sanatria mivava fa teknika io zavatra io a misy zavatra tokony fantatra misy olona tsy nisehatra tao anatin'ny éducation mihitsy manentana anao mpanabe za raha mbola tiatsika foana ny hafa firazanana no ibaiko ny olo-masina mpanabe ny olo-masina ary ny olona manazimbazimba ny olo-masina ho efa lazaiko fa raha misy tany masina kiraika ho tainao fady miolana aty amin'ny atony aty ny tarehany ka itsika mpanabe de masina ary reo manazimbazimba hatram'zao mbola manao pression ndao mba olatsika ny atoka ane ndao mba esorontsika aminazy le fahefana zay tsika ny natonga an'izany zavatra zany mitsangana aza sina tahotra ny raha matahora misy foana fa olona ray ve ao anatin'ny établissement ny talehatsekoly de tokony atahoran'ny mpanabe misy 10-7 misy hatramin'ny 200 olona ray ve ao anatin'ny zapy de tokony atahoran'ny personnel rehetrarehetra sefizapy zany olona ray ve ao anatin'ny sisy koa de ny sefisisy koa de atahoran'ny mpampianatra rehetrarehetra tsy aty amin'ny matoky aty zany fa tena tsy mikonta zany olona ray ve ao anatin'ny faritra na ny draina de tokony atahoran'ny mpampianatra rehetrarehetra mifoaza ny andraikitra mandalo adidinao mpanabe zao ny manavao ny fanabeazana raha tiatsika tsy ho tafaverina eo ny firongony zay nanimba ny faripiainatsika satria tao anatin'izay enitaony zay ny korosy taky zao na karama na ny traitement na ny fanaovana dossier mialatsiny am'ty fitentiny amerdement misy manao an'izao hoe misy enrôlement misy ohatrany hoe misy an'izany hoe diso de marina de aveo ndre marina de diso avezivezy mihitsy a ho aneto Antananarivo tsy de olana izy io satria mandoa eninjato fa raha ny amy toerana misy amatoky any fatribongolava miala eo amy toerana misy anah makany amle toerana anovana lesonia mila manana vola roalina aloha zany tsy misy sakafo fa frais io
mba mila jereny zany zavatra zany eto ny fotoana fanovatsika an'zany alaoery tsy manery anao gré fa asehoy ny fiombonam-po ajanony ny lacré aloha voalohany indrindra tongava manatevin-darana neny akanja mba hoen'ny olona fa misy mpanabe de mba iresaka le rangah iny amin'ny manaraka fa tsy trano ndray ny mamaiky anazy ho tany saina hoe ho amboaritsika ny trano mamenatra be tsy le fanamboarana trano mamaiky an'izay da ho fa ny mamaiky an'izay da de le rafitry ny firenena mihitsy nefa lo takany atao amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena lo tanteraka tsy misy azo raisina na ny kely azy zany mahatonga anay mijoro satria zay sady mpanabe nianatra mahakasika an'io nateto natany ivelany ary fanampin'izay manana n'le ampo hoe mavita mihoatra n'izany dokotera zany ny mpanabe satria nandalo teo ambany mason'ny mpanabe ny dokotera fa tsy nisy an'izany mpanabe zany tsy maintsy makeo amin'ny dokotera tsisy an'izany tsy maintsy mandalo eo ambany masondro matokony mpanabe fa tsisy lalàna amin'ny teny mihitsy hoe tsy maintsy mandalo eo ambany mason'ny mpanabe ny dokotera ny mpanabe tsisy an'izany tsy maintsy niondrika teto anatrihan'ny mpanabe aloha de ajao tahaka zay ny mpanabe eny ary makasitraka andriamato mahatoka Kambarahy fidèle teny fanintana eny ary nitodika amintsika mpampianatra mpanabe rehetra manerana ny Madagasikara ny piasa eo anivon'ny ministera ny draine sy ny sisiko rehetra raiso an-tanana ny fiainany fanabeazana fapotika re tompoko rava ny gouvernemanta mbola tsy manana ministra atsika io mbola tsy misy directeur atsika io tsy misy tokony antony atahoratsika ny génération Z ihany koa mitarika ny tolona sy ireo tanora marobe am'izao fotoana zao tsy mpanao politika reo araky ny tahotra zay napetratsika foana hatram'izay ary zahaya syndicat de efa mijoro ny anao ny fiarovana ny mpitolona rehetra manerana ny Madagasikara efa napetraka ny taratasy efa narahana ny fepetra rehetra ara-tsendikaly atomombana ny fiarovantsika efa déclaré fa grève générale ny mena manomboka rapitso ara-dalàna ara-taratasy isika manao izany asoro ny tahotra ary misaotra antsika rehetrarehetra zay fa niantso fa ho avy zahay tongava eny ankianja manatevin-daharana ny tolona isika fa tolona iaraha manana io raiso an-tanana ny asantsika sao de ho potika re tompoko fa tsy mahita asa tsara mihoatra ny fitezana sy famolavolana ny zaza malagasy isika fahasamasina izany mankasitraka anareo milarana naiky ny vahiny tato anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahitalavitra MBS tamin'ity alina ity inona fa mbola iverinety ianareo hitondra ny vaovao sy ny fivoarana manoloana zay tolona sy ny etsika fitakina ataonareo izay tapitra ny fampahalalam-baovaontsika tompoko lasy tompoko vavy tamin'izao alina izao mankasitraka anao nanaraka zany hatramin'ny farany isaorana ireo namana mpanao gazety sy ny teknisianina nafahana sy niaraka natotosa izao fampahalalam-baovao izao mametraka ny soavatsara veloma tompoko